mamela ny heriko. Nosoratany Lota Rafalimanana. Ovelomny Miajanirina Vanso miaraka amin'ny Lemek Irlanto Arliva ary Tahina Nantenaina. Roland Ramanatsoa ndray feo Anjary Liva ny Nanatotosa. Tsy resy efa kaiky nga fanadinana afaka tapabolana zany hitako mola tsy miala eo ambody kaye eo mihitsiko. ka tsy maintsy mifofotra mafy aranjaka. Marina zany aloha. Eny fa na dia mbola fanadinana andrana ihany azy eo ataona io. Mahereza le tsery zany re ilo fosy mafy ny fianarana fa io ihany lalatokana ny fahalamandresan'izao fantatra antsika zao. Ataoko angamba fa fantatry laha tsara ihany ny fiainantsika telo menada eto. Tsy mba afaka manantena lova tahaka ny zanak'olon-kafitsika fa tsy maintsy mivelivira teo tafity e. Mino aho fa tsara olona tsara koa ngamba ireny zavatra ny ainantsika ireny. Fitotoana lasa zay. Fantatro tsara zany ka. Tsarako tsara ireny na dia mbola zaza tsy ary saina tamin'ireny. Maty teo am-piterahana ny mioto mama. I dada moa nialan-draikitra vetrany raha vao nafantatra hoe ny toe-jaza indray neny. Efa ho valo taona zao no nisy tany sy namelany antsika ho Kambotovelo indray. Izay indrindra mantsy. Izay ny antony amerimberenako an'lahy hoe menara mafy fa tsy manana nizaniza ho anteherana tsonga antsika. Ry dada Torafatra moa efa hain'lahy ihany ny toetrany sady tia tena ny tia vola. Marina zany. Ohatra no hoe tsy misy tsony zany ro am-pihavanana mamatotra antsika amin'izy mianaka. Zany mihitsy. So ihany aza fa mba nanaiky nandray an'lahy asa ao amin'ny andro zareo taorina ny nafatesan'ny mama ireny. Raha tsy zany angamba dia mety ho sahirana teto telo menada. Zay aloha dia marina e. Isorana azy ireo ihany aloha zay. Matoka alarin-jaka. Tsy maintsy io zao fiainantsika izao raha mbola eo lahy nampiseanoana amin'ny fianarako. Manantena ny herim-poso fahendren-lahy. Zay aloha fa avelako lahy fa ndeha hijery amin'ny mioty mitaraina ohatry ny narary an-doha mantsy izy avy nianatra teo iny. Ay, fa miomana ny antenao fa miditra amin'ny firy? Mivaly ry papa. Fa efa tonga angara zily mpamily. Ohatra mbola ka. Raha ny marina dia tsy afaka miasa izy andreo fa mararo ny vadiny. Zany ve? Dia iza zany no anatitra raha izany? Ka rehefa tsy eo raha zily dia tsy maintsy hoe njaka no anatitra anaoko. Ka le njakanareo koa aza ange mbola tsy tonga ohatra amin'izao e. Olona tara lavy iny. Mandrasa kely fa ho avy eo izy e. Fa hono miara-mianatra tokoa zany ianao sy tsy resy. Ie, ray kilasy mihitsy azy zaiko. Zany dia ahoana ny fahitanao azy ka? Sarotra aloha mandainga fa azo alahatra ho isan'ny sangany ao amin'ny kilasinay izy e. Zany dia sanatria ve zany ho latsa-danjano ilay borikila iny zany? Kratsinona ka. Mba sanatria avokoa sary papa. Iza ny mahita? Matoky anao anaka? Matoky amin'inona? Amin'ny fitandrovana ny voninahitra sy ny atsantsika mianaka rea. Ay ve, mahazo mandry vony vato ianao papa. Mahafantatra tsara izay tokony ataoko ah. Mino ah! Mino! Midira fa tsy mety eo e. Manahoana nareo mianaka? Zao ve le tsy lavo tonga arin-jaka? Fa hiasa ve laha ty sa tsy asa e? Tena ialana tsiny indrindra rery dadatoa. Tsy zany mantsy fa manao tsy de salamy mioty dia olanao manokana nge zany fa tsy misy idiranay e. Azafady indrindra re. Ny fantatra dia mila tonga ara-potoana ianao. Taka mifandoavana ara-potoana ny karamanao isam-bolana. Ao ve? Famitandremana farano an'lahy zao ron-jaka. Aza atao mandrotsony raha mbola tiany lany anoho ihany io asan'lahy io. Eny tompoko voaray re. Ary mandehana amin'izay vao ny fiara fahanao blouse vetivety ah. Eny tompoko, miandry anao anaty fiara zany. Fa maninona ho andry nitoditodika any ambaravarana any foana e. Tsy azoko mihitsy. Miandry ny fahatongavany tsy resy Tsy resy e? Ay ry tara lava menankavy. Efa tsy mahagaga tsony. Fa nga moa tsy hoe kozay andrindray izy. Maninona? Kozay koa ahoana koa? Tsy haiko fa izy no lazany izany tamiko. Azafady.
tsy manakavana niny izany aho. Sady ndre ve mahita hoe paosipaosin'olona mpiavana izay? Eny e, sarotra aloha no mandainga fa tena goavana be mihitsy ny elanelanareo. Izany hoe tsy fitoviany saranga no tiako teneniny. Ka izay mantsy ho ako. Iny miditra iny ny andrifa aleo ahy aleto. Manao ny ontsy? Tsy resy, fa maninona ny tarabe? Mbola nikarakara mioty aho. Tsy maintsy nanatazy tany am-pianarana ihany koa satria tsy amin'ny forma izy. Fa firy taona izany zandriny lasany? Andray 7 taona amin'ny volana ambony io. Ary le zokinao? 5 avy aloha izany ho any fa mba hampindramo kahie aloha andikako an'izay lesona efa vitanareo. Eny tokoa, tia letsy a? Saotra, soa ihany fa misy akamabe ohatrandry mba manavitra rehefa sendrany ohatran'izao. Ary laha tia mpandainga? Mpandainga ahoana fa tsy azoko. Za fotsiny izany ny ampiasainy lahy fa aikenareo somino aza tsy mpiavana akoriny. Ay ve, neveriko fa ilazinina koa ianao. Fa inona nalazainy taminao? Hoe tsy manakavana anao izany hono izy. Dia izay izany ko. Na za koa aza mba manenina nanonina azy ho avako hatramin'izay. Ary hitako nitsenany mino io laha teo ron-jaka. Hitako tsara mantsy ny 4x4 mainty nangalany lahy azy iny. Dia maninona nefa e? Tena ahoana tsy natsony lahy hiaraka amin'ny lisany. Aiza fa tena velany lahy ndeha tongotra. Ay ve, ilahy koa ve dia mbola vahiny amin'ny toetra mino ihany e. Anazy nke ny daba fa tsy anahy e. Rehefa izy no mandatsy hitondra ny lahy, afaka ny anao inona moa? Mba lalina loatra lesy ny toetra niny anabavitsika iny ka. Mamarina moa? Maninona tsara hoe le ty? Fanabavitsika ahoana? Enona ny mahagaga ny lamy izany moa? Angamo tsy izany marina e. Eny e, fa atao tsy mampino hoe lazany everiko makahala mafy amin'ny mino mbola mahavita ny teny an'izany ihany. Midikinina nefa izany e. Tsy mampiova nininina nge izany e. Raha nilazany izany tsy midika mihitsy izany fa akasitrako ny toetra ratsiny. Eny e, arono a. Izy ka ahoana? Tsy haiko fa imino no lazany izany tamiko. Ay ve, mety onja angamo izany. Eny e, tsy aveniko aloha fa tena miaraka tokoa izay. Zao ngala moa vao izany fa tsy mahazo miaraka angamo izay io. Olo tiry tsy resy a. Adino lasady nga fa... Fantatao avy hatrany ny ao an-tsainy lahy. Laingako izany fa tsy miaraka izany le tsy zay sionja. Mpinamana be fotsiny izay. Dia tsy misy nakoatran'izay. Ay ve, saika gaga ihany a mantsy. Fa zao tokoa le ty. Adiniko nilaza tamin'ny lahy fa misy boky izay tsy maintsy ilainay amin'ny herinandro ity. Ilaina amin'ny fanadinana moa izany raha marimarina kokoa e. Ay, dia ahoana indray ny amin'izany zao? Sy lafo loatra aloha le izy. Matoa nilaza tamin'ny lahy dia fantatro fa vitan'ny lahy no mividy azy. Ay, zao ary. Aleo fa jerentsika izay rapitso a. Rapitso manko izay vao mandray vola. Okey ary. Manantena ny lahy ary mba manaona tokoa aloha mioty. Efa sava izy ka. Ay. Izy azy efa milalao be ao anefitra ao. Ay kosa, tsara be izany. Ie. Oay, tena dada-to ty miantso anaty. Vetivety aloha. Allo? Zao dia zao ve? Eny are, ho avy a? Fa ahoana hono? Misy asa ilanana maika hono lesy e. O le tiry ny zaka. Efa mifito sasany ariva ngely ty zao e. Zay aloha fa lasa e. Tsy maintsy miverina eo ihany rehefa avy eo. Zay fa lasa. Okay arika. Nikoropaka tongotsy teo le ry vao naray an'le apelina. Tena hoe raisin'le ry ohatra ny biby fatahorana mihitsy vera nga izy mianakiriny. Ay, fa tonga tsady ala. Mba vetivety indray izy zany e. Ka inona ny ilanao hafa maika hody atompoko? Imino ny mila lafatsy zaka. Sady efa taminy koa izy. Azeo ny zaka. Sasa malaky ireo fa ilaiko rapitso ataondro. Tsy azoko.
Inona ty azonao amin'izany teny gasy mazava be izany sasao malako azy eo fa ilaiko rapitso atoandro. Fa mivasivazy hoe ianao zany? Atra. Ataovy matitra kosa e. Anasan'ny kiraronao ve zany nanatsoanao amin'ity ho rehefa mivaly sasany alina? So dia mba tsy mety kosa e. Fa tsy asanao nga zany? Ka na izany azako, mba hahafantatrareo moa hoe kilometatra firy nandehanako tongotra vao tonga aty aminareo ohatr'izao ah. Jereo nge ny atsembohana manorika ny tafako e. Tsy manam-potoana olanina aminao eto afa zay fotsiny e. Tsy maintsy indreo mialohan'ny andehanako ivoaka. Zay fa lasa. Le, dia. Sao kosa ary dadatoa. Efa niantso ihany moa ianao ka aloha ngamba tonga dia ho raisiko rehefa avy eo ny karamako. Na zao mantsy na rapitso ataoko fa tsy misy mahasamihafa an'izany. Ay tokoa moa rapitso ny fotoana tokony hanomezako ny karamallah. Eny ho aminao. Eny, tsy olana izany. Andraso. Reto ny karamallah tamin'ity volana ity. Ohatray? Fa nga lasa tsy mahay manisa koa ty ianao? Tsy ampy atsasaky ny karamako tokony ho raisiko akory nge reto vola omenao anahy reto e. Fantatro tsara zany saingy reny aloha misy. Rela aloha ny azoko mena. Ry dadatoa, ho dinao tsy fantatra indray nga fa za nge ny ray sady reny mamelona an'izy mianadahy e. Vao ankeo any teny taminao fa marary mioty. Tsy resy koa zao vao teo ny laza fa mandehana lesy sao reo kiraro mimindreo fa aza lozany labe menimenina eo ah. Arena ihany ny andro. Eny ary. Dia nanaiky an'izany koa ela. Efa impiry zay? Vola kely reo vely ty avita ninina? Ka inona indray ary ny tilao ataoko e. Anohitra sa piasa hery aminy? Fa inona nefa mbola hijanona ny laha amin'ireo olon'ireo e. Angaho ihany moa misy asa azo atao. Ka lazao ary raha mahita asa hafa ao anala. Aiza, lazao amiko. So dia very lafa moramora ohatr'izany ary le hoe mitady asa. Eny e, fantatro tsara nge zany e. Fantatro tsara saingy. Atabo ihany lesy zany resaka makaleo be zany a. Omeo aty mivariko fa maiky andeha atory a. Ok ary. Azafady le sirin-jaka. Tsy maninona e. Nanafotoana loatra le zavatra nitantarainy lahy dia lasa nampiaka-peo tsy fidiny ah. Eo amin'ny fony lamby eo ambony latabatra io ny sakafony lahy dia maso to. Tsy olana izany e. Fantatro tsara mantsy fa diso fanantenana be lahy satria efa nanome toky an'ny lahy fa vidiako le boky. Tsy maninona fa hiezaka nindra nany amin'ny ankizy aloha ah. Aza manany amin'izany lahy. Zay mihitsy lesy aloha ny tokony ataony lahy. Ny zavatra angatahako amin'ny lahy fotsiny dia ty. Hoe ahoana indray? Avelao aloha hitondra ny mioto any amin'ny dokotera rapitso e. Fantatro tsara mantsy fa fandaminana ny saiko fotsiny lazainy lahy fa efa salama izy. Haiko tsara manavaka ny zaza salama sy marary. Dia tsy bosy indray zany lahy. Anjarako mandamina an'izany e. Ay, ok ary. Afa-po vela? Tsy mbola afa-po ary onja. Fa nahoana kosa e. Tena efa tsara be nge io resultat azony lahy io tsy resy e. Mitovitovy ihany ary anototsika. Eny e. Fa na izany aza tsy afa-po satria mbola misy ankizy 4 be izao ve eo amin'ny loko. Ny lahy kosa zany efa filambotsy ary sady mbola fanadinan'andrana koa nge iny e. Zay aloha e. Fa tsy resy a. Ela fe tsy mahatsikaritra hoe ohatra ny hafahafa be zany ny fitsiky mino androany. Efa haiko mihitsy fa tsy maintsy anontany an'izany ianao. Ka tsy haiko lesy fa ohatra ny hoe tianao ay ve ny anton'izany? Nga fantatrao? Diso fantatro loatra aza. Anga? Tezitra be izy satria ambany lavitra noho ny anany eny no ty azony tamin'ny fanadinany. Dia zay. Le zavatra ohatr'izao mihitsy ange le efa nampitandremako anao ro mino e. Everinao moa fa tsy ho sahan'le karla iny ny aneso sy anaraba antsika raha mitoy izao tsy fahombiazanao zao. Ka le prof mihitsy mivendranao ry papa. Ay, dia ianao indray zany no milaza fa mahainao ilay mpampianatra. Jereo nge, lavitra dia lavitra ny elanelanao sy tsy resy raha ny salanisa anao ampitahaina.
mamenatra sy manala baraka mihitsy atre zao zavatra nataonao zao ro mino hoe mba mieritrereta. Mifona papa. Leo fa ezaka mafy avaza matahotra ianao. Ataoko angamba fa efa diso fantatra loatra ny fahasamihafana eo amin'njaka sy tsiresy a. Sao mantsy ianao mihevitra fa ho azonao atao tahaka ny anaovanao anjaka iny tovolahy iny. Itsiresy foana. Hatry ny fahakeliny no efa nahalalako ny toetrany iny. Mino fa takatra tsara ny zavatra tiako hiaviana amin'izany. Tsiresy! Andraso vetivety aloha. Fa iza koa zany sy mpamiantso ny anarako zany? Tsiresy, hitako ihany ianao. Mino. Ohatray ho ary lalasonoro. Avy dia ny fino mafy be aho. Tsy azoko. Félicitations letsiko za. Faly be mihitsy avy anareo hoe tafiditra ho isan'ny 5 voalohany lahy. Ay ve, misaotra. Gaga be aho hoe angamo tsy rehefa pantekoty vao tokony hilatsaka ny fanahy masina. Maninona? Avy ireo zany ho any fa andao amin'izay hiditra. Efa tapitra koa ny fotoana fakandrivotra. Ke, sady kosa ve letsy? Ndao ary. Tsiresy andraso vetivety a. Ionja. Fa inona koa ty mampiazakazaka sy mampisefosefo andre avy any? Fa misy inona? Efa fantatranga ny vaovao. Vaovao? Fa vaovao momba n'inona? Ka very ange ho ny telefonina ny mino e. Dia nasainy fa tato am-pianarana ho ny navery azy. Dia maninona? Inona moa ny idirako amin'izany? Ka tsy fantatrao angery Tsiresy dia izao e. Ninona? Hitanà lazainy mino fa hoe Oay, ty tamititoko mino. Ary manaraka azy avy eo aoriana amin'izay tale. aleto loha zary Tsiresy ka vitao aloha ndraisakareo. Ionja! Ionja fa hoaiza ianao? Verena aloha fa inona ty? Io izy talea. Tonga dia savoniko tapony. Tsy azoko. Fa hono zao ro mino? Ho ataonareo inona ny kitapoko? Hitanao zany? Ty mihitsy zao le trosy nasiako azy. Andraso hoe ry lanitro. Tena tsy atsolo le telefonina. Direktera, tsy misy ninina tsony ingiato e. Tena tsy atsolo le izy. Mety efa namidiny io ngamba. Very a telefoninako. Mino? Fa inona ny dikan'izao e? Izao zany ny anton'ireny fihetsika tamin'ny marainy ireny. Tena tsy naposiko. Angina ianao e. Efa hita izao fa mpangalatra ka mbola moto mamaly ihany. Fihetsy ianao ka manaiky aho. Dia mieritreritra ve ianao fa anaiky moramora an'izao fanendrika indray nataonao izao a? Azafady a. Ho hitantsika eo zany e. Zay le saranjaka. Fa ampitandray manafara no menondrareo aho. Rano marina dia nifandria mino tamin'ny kely foana aho. Mody ny fininy ary tamin'izay nampidirany an'ilay trosy tao anatin'ny kitapoko. Vola efa tsy ariary no alohako ao anatin'ny herinandro monja. Efa niezaka nanazava sy niaro tena teo anatrehan'ny talesa ange tsy nisy vokany mihitsy. Ka kosa lesa. Araka le fitenenany ty hoe atody miady amam-bato e. Ngiara fatro raha teo efa nandrahoana ny apakatra ny rara. Le tiry Tsiresy a. Loza sy roa aman-tangy izany zavatra tantarainy lahy zany e. To tsy mampiraika an'lahy kory mitantara azy eto masoko eto. Ka nahitomany sy vazavaza irany trano eo ary ne za tsy ampivaninina tsona nge zany. Tsy ela marina mantsy lesy ny andohan'izany vola be zany dia mora amin'lahy iriny miteny a. Mba fantatry lahy ve hoe ampafirin' izany vola lazainy lahy zany ny karaha maresiko isam-bolana. Za nga moa efa nilaza tamin'ny lahy hoe elana andohany zany. Fa izy sa ineny efa nepasana indray ny tadiavina ho foazitsika andohan'izany. Andao aloha hiaraka ho any amin'izy mianaka zao dia zao ka. Dia ninona any? Any dia ho hita eo. Raha fatro ve ny antenainy lahy anaovana arrangement e.
Tsy ahita marimaritra iraisana amin'iny akory lafa aza mandrera-tena any. Andao fotsiny aloha e. Hoe teo ihany zany rehefa tonga any. Dao ary. Dia izay zany ilay Zoroalahy, miasa alina amin'ny ozinina zany tsy resy mandritra ny 3 volana. Manomboka amin'ny 9 hariva ka hatramin'ny 10 alina. Averiko hatrany hatrany fa 0 ariary ny karama. Amin'ny mahazanakana baviko an'lisany no anekeko an'izany fa raha ny sitrapoko. Tonga dia any amin'ny Bran Polisy tsika ny fanazava. Mazava tsara zay e. Saingy zao. Tandremo dia tandremo fietsika fa efa feno caméra de surveillance amin'ny ozinina ao, dia efa mampitandrina ny lafaingafaingan-tanana io koa azy ary tsy resy. Aza manampy izany ianao ry tatatoa. Mahazo mandry vony vaty ianao fa tsy ianao an'izany intsony io zandriko io. Fa hono aloha. Tsy manelingelina amin'ny fianarana lahy tokoa ve aloha zany le miasa alina? Tsy azoko. Tsy misy idirany amin'ilay asa ampanaovinao ange zany fanontanianao zany. Maninona? Aza matahotra ianao tatatoa. Hiezaka ny andamy fotoana anay zay. Ay, izay zany. Anio hariva ihany dia miatra ny fifanarahana. Fa inona indray moa zany zavatra nataon'ny Lazandry tsy resy? Filaty ve fa sasatry ny miaina mihitsy sa ahoana e? Fa zana ninona e? Fa naninona ny lahy moa dadatora fatro no mivalivaliany lahy sy nivaivany lahy omaly alina. Azafady a. Tsy nanivaiva azy mihitsy a. Dia dadato indray zany lazainy lahy fampandainga. Vao herinandro monja ny esany lahy tao dia fa sasatra sahady ny sofiko maheno resaka momba ny lahy. Sady mafilo ny lany be famaliana, tsy manaiky fandaminana mihitsy. Ay ve. Dia mino an'izany koa lahy. Dia mbola sahan'ny lahy ihany milaza fa tsy marina izany. Eny marina amin'ny ampahany aloha. Voalohany indrindra tsy nanivaiva azy mianaka velively a. Faharoa, za tsy maintsy mamaly raha vao mitady ivoana amin'ny fanarahana ny zavatra ampanaoviny ahy. Nanekeko hiasa ao aminy aza efa tsy fidinao asa ingy tratrany tsy azo nanoarana moa ny tenako. Fa mivoana amin'ny fifanarahana ahoana koa aloha e. Dia tiavy no tazomina hatramin'ny 1.2 sasany ihany lahony ah. Amin'ny 10 anefa ny fanarahana tany am-boalohany. Eny ka na izany aza mampaninona ny lahy zao nandefitra kely mba tsy sinikidrakitra. Azafady a. Zay toetra zay mihitsy ny tsy mampitovy antsika mitsamina. Averiko amin'lahy ihany fa nanekeko ny contrat io azy efa nanenenako. Olitiry tsy resy a. Adino lasa ady nga fa... Ajanony any zany resaka zany fa makarary ando. Mbola matory angamba io ty. Ary aza manao fanontaniana adala koa fa maharomitra be. Efa amin'ny 1.2 alina ngely ty zao e. Ay tokoa moa. Fa na izany aza mila mijery azy alohan'ny andehanako atory. Ndany e. Ary efa tena mihiritra be tokoa. Hoy, fa atao tsembotratsy be. Tena mahandoatrany amin'ny ondany sy ny akanjony. Aleo anontaniana mihitsy Njaka. Olitiry Njaka. Otry, fa misy inona e? Fa manino mioty? Efa nomena fanafody angamba moa izy azy io. Sada tsy marary ve omena fanafody e? Fa tsy marary ahony e. Izy aza misy hafanana be mihitsy ny tsapaiko teoko. Ahoana tsara hoe Litiry tsy resy? Staovy matitra koa lesy e. Mandehana aloha jereo vetivety. Andeha atory koa fa tena vizaka be. So dia tsy tafa fomaraina indray raha dia moa. Ny zanahy ihany aloha le miasa isan-kalina ka tena tsy anjasa. Tsy resy. Fa manino ianao? Misy olana nga? Tsisy. Manan'olana mihitsy ianao fa za mandainga. Tsy voandro any akory ny nahafantarako anao. Fa inona koa no mahatonga andry miteny an'izany e? Ka tao anatin'ny tapa-bolana izay dia lasa niova be mihitsy lafa tsy ohatry ny taloha intsony. Lasa tsy hainao teny fery, farim-barindava. Jereo nge ty lahy e. Vao jerena fotsiny dia tonga dia fantatra hoe reraka be sady tsy ampy torimaso. Hita be mihitsy ve? Vakina fotsiny. Dia ilaza amiko indray zao hoe lahy hoe mianatra lesona be ahy isan-kalina dia lasa tsy ampy torimaso. Ary ndray mahay maminany be a. Zany mihitsy zao vao saiko olasaiko. Mandainga ianao e.
notonao azy ange jereo fa lasa nidina be daholy. Tena niova be mihitsy elahy. Fa misy inona marina e? Sa tsy azoko fantarina. Fa lasa miasanina nga elahy? Zao ny vokatry ny etraketraky ny sasany. Tsy azoko. Nizaka ty miantso aty. Vetivety a. Allô? Allô? Manina tsara ho ily ty. Eny ary. Ho avy ana zao dia zao. Tsy resy fa misy inona? Safotra tampoka tany am-pianarana ho ny mioty. Efa any amin'ny hôpitaly izy zao. Trikako. Tsy maintsy makany azy zao dia zao satria tsy avela ny dada to mivoaka ao am-piasany jaka. Zay fa lasa aloha. Trikako. Dia zay le sy nijaka na zava-misy a. Andriamanitro, falozina indray ty ambarany latiry tsy resy fa reti-po ahoana ny mahazo mioty. Tsy zany lazan'izany fa ny mpitsabo a. Misy rano ny fony ka ilana fandidiana faran'izay aingana mihitsy. Io efa nisoratako anaty taratasy ny vola tsy maintsy ilaina amin'izany. Zany hoe tsy maintsy hitantsika ao anatin'ny 2 andro ireo vola ireo. Ireo efa voasoratra ireo ny fanafody tokony hoviditsika. Dia ahoana? Ary aza aloha zany lahy mitanondrika sy mikosomaso fotsiny fa andao ivena zay tokony atao ka tsy manana fotoana fendrofendrona sy tomanina tsony sika. Zao ary mandany lahy makany an-trano dia zao alaivo daholo izay tahiritsika ao dia vidio aingan'ireo fanafody ireo. Ka raha sanatria tsy ampy moa dia amdio izay zavatra azo amidy ao an-trano ao mba hanampiana azy. Zay Ndre fa ho aiza lahy? Dia hitady famonjenana amin'ny dada-to ahy. Mino fa tsy ravoravo-tanana amin'izao olana sedraitsika izao izy. Zay fa lasa taterao daholo izay zavatra nanirahako an lahy. Dia zay izy mianaka mafy loatra. Antenaiko fa tsy hanosy-bohi-tanana amin'ny fiangaviako nareo amin'ity indray mitoraka ty. Fa inona moa zany no hidiranay amin'izany? Olonanareo nge zany fa tsy anay mangina ianao ry mino a. Raha azoko tsara nge zany dia afaka 2 andro no atao ilay opération. Zay indrindra ary tsy tokony ho dilan'izay mihitsy aza ozy izy le mpitsabo. Adabo ihany zany resaka zany try papa ka. So dia sanatria iova hevitra indray ianao ka tsy anaiky hifidy an'ilay izy. Zay indray ianao a. Zava-dehibe zany raha hoarina amin'ny vonina mahazo ny zandrinjaka. Azo ahembotra amin'ny fotoana manaraka indray ny fividianana an'izany. Ahoana tsara hoe ry papa? Raha mety aminao dia aleo ahembotra amin'ny volana ambony ny fividianana an'ilay solosaina nangatanao e. Tia. Mino. Miverena aloha ianao fa inona ary ty ataonao ty? Mino a. Mandehana aloha ronjaka. Mandehana mihitsy aloha. Dada-to. Fa elahy ve tsy mahalala teny gasy sa ahoana e? Inona ny mbola mampianahana be an'lahy eo ihany? Ka tsy afaka ny ampindram-bola lazy zany ane ahy e. Miala tsiny a. Raha ny marina koa dia ilay vola nangatahany lahy mihitsy ny tsy misy e. Tsy manana azy zany vola be zany a. Ary lasa amin'izay lahy mandeha ihany ka. Ahoana ly ty nanahoana ny tany? Nandamoka letsy tsy nentina mery zareo. Tokony hanome hamoa zany dada-to raha tsy nisy ny asoparany kiala tsy vaniny e. Ferevitra tanteraka letsy. Mitony mihitsy aloha elahy dia mipetrahy tao kaiky eto. Fa misy inona nefa? Tsy misy lahantsika an'izany volo zany tsony fa alamino ny sainy lahy. Tsy azoko. Fa ahoana ly ty? Olo tiry tsy resy a. Valio fa azalozany lahy miondrika sy manaiky molitra fotsiny eo e. Fa ahoana? Fa maninona mangano any masony lahy e. Tsy resy. Fa naniny mioty. Valio letsy e. Dia sanatria ve ka Eny lesy. Maty mioty. Tsy nahandra ny fotoana tokony handidiana azy akory ny zandritsika.
Zay daholy, tsy misy entana dintsony. Any tsy misy tsonika. Efa saika voavidy avokoa ny zavatra ilayntsika amin'ny herinandro. Raha izany ary dia andao amin'izay otka ho atao andro ihany ny andro. Oe, andraso e. Fa tsy njaka ve ry mamikiviky be ry? Aiza? Iny amin'ny trottoir iny. Eny tokoa. Tsy mahita antsika mihitsy anie izy izany fa aleo antsona. Njaka! Tatatoa, salama. Fa taiza foana ialany to tsy nandalo tany am-piasana mihitsy. Fa nareo ve hiasa sa tsy hiasa e? Ny zandriny aza efa fakomaly ny voalevina. Ay ve, miala tsiny tokoa aloha fa tena tsy afaka e. Fa tsy afaka ahoana e. Fa nga izy ty azo tsotsorona ohatran'izany fotsiny. Dia inona zany ny tianareo atongavany? Izany kosa ve dia tsy azonao e. Mila miverina miasa amin'izay ianao manomboka rapitso. Ay, tsy mahavita tsony aho fa miala tsiny. Aleo fampitsodrano. Maninona tsara hoe le tirin-jaka? Zany nisy e. Avereny keo ilay ny tena lateo. Zany hoa tsy mazoto tsony aho fa mitadiavinareo olon-kafa. Fa nahoana ka? Inona ny antony? Sa noho ny tsy fahafahako nanome volany tedaviny lahy no nahatonga ny lanandray an'izany fanapa-kevitra talatala zany? Angamba. Ny marina kokoa mbola misaona noho ny fahafatesany zandriko e. Adinonao nga fa mbola tsy tapitra nge ny telo volana iasany tsy resy eo aminay e. Dia maninona? Inona moa ny idirako amin'izany? Afiranareo nge zany e. Sady everiko aminao ihany fa mbola misaona ny zandriko aho ah. Ataoko angamba fa mazava be zany teniko zany. Ka tsy te alalan'izany zay ry anina fa ny fantatray dia tsy maintsy miverina miasa ianao rapitso ah. Mazava. Ay! Misaona hoe misaona. Olona efa mitsotsotra ny ampasana ve no anakana anao tsy hiasa. Na ny fatin'iny aza ve zay tsy efa mainty. Afery kely mivava so ahitàn-doza. Ay marina. Mino. Loza fa tena torana ny zanako. Mino. Velomireo ny ianao fa iny any lasa e. Velominareo. Tsy ho zaka lahy ny valiny zao ny zakan-doso ty a. Ho hita ny lahy kely eo. Ataovy izay ataonareo e. Fa naninona raha mba kalme? Io fihetseham-po io ange ho ah ka ahitàn-doza rehefa tsy voafehy. Ka efa tafahoatra loatra le tsy mivavany ah. Tsy misy fifanajana tsony na dia kely aza. Hatramin'ny maty any am-pasana aza sa antsiratsiraina. Dia mihevitra ve lahy fa anaiky moramora an'izany zavatra nataony lahy zany izy mianaka? Tsy raharahako ka. Ataoko fa tsy vahiny amin'ny toetran'ireny olona ireny intsony lahy. Ikoa maina aza lesy ho ataoniko. Maika efa misy sery any liana azy. Eny e. Na za koa aza ngely tsy. Ohatra misy olona mandondona ngely ty zany. Andaso hoe tsokoloviko eto ambaravarikely eto. Oe le ty. Iza le ty? Olo ty rinjaka. Ahoana? Misy pira anankiroa ambaravaranao. Dia mitady ana ve sanatria? Azo antoka. Povy mantitra koa le izy. Ka ahoana? Manaiky lasa tsy? Raha manaiky lahy dia ho tsoahako tsy misy atakandro ny fitorianany zokilahy. Raha azoko tsara nge zany dia ny anandevo anay mandrakizay mihitsy no tena tanjonao amin'izany. Miala tsiny fa tsy ho azonao amin'izany tsony ary ngara fatro. Nanekeko an'ilay fanarana tamin'ny voalohany iny aza efa nanenenako tongotra aman-tanana. Ay, karaha zany dia miala tsiny koa fa tsy afaka ny anatsoaka ny fitoriana. Dia efa miomana ny anaty barany amponja mandritra ny taona maromaro. Misaotra. Azafady. Angadadalana amin'izay angamba raha tsy manakolazaina amiko intsony ianao. Mandeha ihany. Dia mba saintsainy ihany izay resaky tsika izay. Veloma ianao e. Azao ny teniko amin'ny laritsy resy ah. Mandeha any lahy miverina any amin'ny dadatora fatro ary ekeo daholo izay zavatra nolazainy tamin'ny lahy. Mandeha any lahy. Tsy mety zany e. Tsy mety ahoana indray. Tsy manaiky an'izany ah. Ataontsika ahoana moa ny hanompo fatro mianakavy mandritra ny enim-bolana be izao. Ataovy lesy aloha. Ary tsy vitan'izany fa sady tsy handray tamin'ny karama na ariary aza fa dia ikarama vary masaka foana. Mbola ary ve zany amin'ny lahy? Ay, dia aleon'ny lahy zany mahita amidy aty ataona maro toy izay ampandefitra kely ny ambom-pony lahy. Fa ahoana lahy tsy mamaly e. Mandroso ihany le tsy ny fotoana fa mandehana tanterao aingana izay zavatra saiko ataon'ny lahy. Mandehana aho ah. Dia ahoana ny fianarako? Ho afoy tanteraka ny ihany izay efa nomaty-matesana hatramin'izay. Mba anjarako indray izao no manontany any lahy hoe na ahoana lahy tsy mamaly ary. Zany ndray. Eny tsy olany zany.
noho ny amin'lahy dia ho ekeko ny anao sony mitaratasy fanarahana efa nomanina fatro. Tsy resy andraso a Ionja, manao any ianao? salamy tsy resy fa taiza foana ianao e fa manina ilany tsy makany ampianarana tsony efa orovolana ane zay e somary mamaika ihany aloha fa aleo manaraka tsika miresaka tsara zay aloha fa laozako anao a velomio tsy resy a tsy resy ho a za ihany izy marina Tsy resy anazy vetivety aloha fa valaka biarana fa hoany efa mifito ariva nkely ty zao e nga moa lahy tsy mainka ahoty ka efa hoe valaka be aho ampidi mihitsy aloha ty gony eto atsoroko ty angyalahy lasa aloha aperako mihitsy aloha reto baoritra reto angyalahy eo ary miondrikondrika kely zay zay vao azoko ny haiko letsy aleo asiana fipetrahana mihitsy aloha ka fa nanomboka viana indray moa lahy ty ny lasa mora reraka be ohatran'izao tsy haiko letsy tiako ny lahy ty nefa tsy mavesatra akory raha oharina amin'ny fitondran'ny lahy isan'andro tsy haiko afa ohatra misy manindrina be zany tao amitratrako teo vao ny sorony lahy le gony dia zay vao mba tsy reko tsony le izy zany vely ty mety ny asa mafy kosa nga mialahy androany dia zay no natonga an'izany ko mandehana mody amin'izay fa aloha tozako ny asy za raha teo tsy mahazo mody raha tsy amin'ny folo alina ohatrany mahazatra tsangana teo lisany dia toizy ny asa tsisy modimody zany eo raha tsy efa vita ny fitaomanan'ireo etan'ireo faizinjaka any an-trano tsy salama izy dia tsy afaka ny asa fa tsy salama hony olona nyrijarija be iny izy omaly hita ho samy ve tsy aretina ny fironona indray ka milangy areo ry papa e indrindra moa fanjaka dia inona hony zany nahazo azy tampotampoka teo anga aretina gravy be no tena hoe tsy ahafahana miasa mihitsy tsy dia haiko loatra e lazainy famarary azy ony tratrany sy ny lamosiny ay ve ary raha nanandalo fotsiny angy zany ary aleo antsoko mihitsy izy fa zavatra tsy misy dikany zany ve ny tsy asana ary aiza moa le telefoninako tao aza matahotra ianao fa efa nivonina ny anao ny anjara asany maninona amin'ny fomba ahoana koa na avy tany lahisahana asan'olona robe zao sy neny papa koa inary miasana saina amin'izany vitany zany matoteneniny zay indrindra mantsy ho ay zay zany tandremy fotsiny so atao zara raha vita ny asa fa hifankahititsika fa zao tokoa aloha ringara fatro mila volonjaka izany fahasalamana any amin'ny dokotera efa fantatrao angamba hoe tokotokony ohatrinona ny vola ilana amin'izany za indray le feo hanomboka angatabolisaka se mihetsika indray ny mpiasandry papa dia mahavatra mamorona retina mihitsy marenina aloha romino io vavanao mipetsipetsiny ihany nefa nydaroa anjakanao dia mbola atao ihany ndraso vetivety aloha ty mahazo zay ho azy niny ringara fatro ary voariary nge ty vola omenao aty ty ve ho ampy na dia ho atao sarandalana fotsiny aza zaranao aza nahazo aniny iny aloha no misy efa hitan'la tsara angamba fa tsy nisy volakoatra n'iny taty aposiko ary mandehana amin'izay miasa fa ho atoandro ihany ny andro atra fa atao mbola ilozanao mivandravandra fotsiny eo fa tsy heninao nga zany tenin'ny papa zany ok azy sotra manadaly zany raha olona marina papa ve tsy mahajikatra hoe ohatra ny lasa fahafy zany hoe iny tsy resiny fahafahafahoana sy hitako izay fomba ilazana azy mba hatsikaritra hoe le masony rehefa mijery ohatra ny hoe manao fomba fijerin'olona feny fankahalana be zany ay ve zany angeny na tonga ny teny taminao hoe tsy mitovy amin'njaka mihitsy izy iny mila sina fitandremana ihany ny fifandraisana aminy
Mba efa nanahoana zao ny tratran'lahy? To ohatrany lasa mihenjana be angely ty zany aretin'ny lahy zany ranjaky. Jereo ange ty lahy. Vao 3 andro monja ny tsy salama de efa nena be sady. Fa nampon'izay lasa atsatra de atsatra sady mena maso be. Inona marina ny tena marary an'lahy ty? Marary le tsary tsy resy. Tsy haiko tsony hoe inona ny tena maso hafa. Toatsapako marary daholo ny vatako manontolo. Indrindra fa nitratrako sy lamosiko. Ny velika. Eno. Ka na ny feo an'lahy koa azy ty lasa ambany be mihitsy. Tsy maintsy anantona mpitsabo ihany tsika raha izany. So sanatria ka izao mahazo an'lahy zao ilay ataon'ny olona hoe fatigue générale na rerahana mitambatra. Raha misy vola ho ampiasaina amin'izany moa amin'ny lamany iny. Misy tsara mihoatran'izay indray ve? Tsy maintsy mahita fa aza matahotra lahy. Tsy maintsy makany amin'ny dokotera tsika rahampitso. Hita eo ihany zany fa mba meo rano kely le tsy aloha. Maina be mihitsy zany tendako zany. Efa misy rano amin'ny vera eo akaiky ny lahy io. Marina zany. Hitalahy misy klasira maintimainty zay ao ambata ao. Mba hito ty vetivety hoe. Andrasiko ilay ary. Ty ve zany? Aiza. Ie. Tena imensy le izy. Meo aty de mipetra lahy eto amin'ny sisym-pandrinako eto. Misy zavatra lasaiko an'lahy. Fa ahoana? Mipetra lahy tsara aloha. Inona ny ao anatin'ity klasera ty? Mipetra lahy ho aty ho azafaiko an'lahy. Misy taratasy maromaro ato. Efa nampirimiko ato avokoa ny taratasy sarobidy zay tsy maintsy ho ilay lany eo rinany. Anisan'izany ny taratasy mpananantsika. Zany hoe ny taratasy nyty trano ty sy ny tranona vela ny mama. Tsy azoko. Aza tapahany lahy aloha ny teniko hoe. Akoatr'izay de ato anatin'ity klasera ty koa misy nahitany lahy ny taratasy momba ny tata. Mbola voatahiry atao avokoa ny dika mitovy amin'ny kopy nahaterahana sy ny kara-panondrony ary ny sariny. Lasaiko amin'lahy avokoa zany rehetra zany satria fantatro fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hikarohan'ny lanitro taratasy ireo. Tsy azoko mihitsy. Fa inona koa ary mahatonga nitsaka amin'lahy zany? De teny amin'lahy fotsiny aho hoe aza mitana lahelo amin'izana amin'izy fa tsy zany nanabe aza amin'ny mamatsika. Tia noro an'lahy koa hoe mianara mamela ny heloko ny hafana de fantatra aza fa ho sarotra amin'lahy zany. Haiko fa bandy be ambiposy sy matanjatizay ny lahy. Zay ny tsy itovizany lahy taminay sy miody. Sorako an'Andriamanitra ny nanomezany an'lahy zay teo tsy haina miabo sy tsy mora kivy zay. Na izany aza le tsy marary be zany tratrako zany le tsy. Zay. Mila matory amin'izay lahy aloha fa efa alina loatra zao. Rahampitso indray toy izay tsika izany resaka zany. Andraso aloha tsy resa. Andraso aloha. Tafeo amin'izay aloha ny lamba lahy de matory. Aza miresaka be tsony fa mandreraka ny lahy fotsiny zany. Jereo nge raha tsy sipotra be tampoka teo lahy. Tsy resy. Na de miezaka ny manafina azy lahy de hitako fa manganoano amin'ny maso lahy. Njaka. Akipio maso ny lahy de mizaha mitady torimaso moa hoe aza matahotra lahy fa tsy maintsy hiaraka ho any amin'ny dokotera tsika rahampitso. Njaka voaza anto ty sakafo maraina an'lahy ty so angatsika eo indray. Njaka lanitro to mangatsika be ny zany tanany Jaka zany.
olo ty ry Njaka fo aza teo lafa aza manao sangaratsotra an'io moa hoe Njaka oa tena tsy metsika mihitsy Njaka mangatsika be daholo mivatany manontolo Andriamanitro marina Njaka sao dia mba manofy ary tya Njaka foaza lesy dia raha tony mason'la tsy resy hitako ihany ianao ionja tena mila miresaka aminao mihitsy ary tsy resy samaika be indray ianao eny somary mamaika ihany nefa tsy manenina fa afaka miresaka vetivetsika ay fa nanina ianao tsy nianatra tsony andao aloha hipetraka etsy amin'izy tsy azavato io tsy mihitsika mety amin'irey zay tsy olana mihitsy ka vao maikesa tsara ndao ary zay ronja ray volana lasy zay mafy saingy tsy maintsy natrehana satria lehilahy ny tena tsapako loatra ny fahorianao ny atrika ny fahafatesana izy menatata ao anatin'ny roa volana monja fa tena tsy nitreretiko mihitsy hoe niainan'izany zavatra nampalahelo be zany ianao dia ao amin'le dadatoanareo zany zao ianao no mipetraka tia nandresy lahatra tamin'izany mihitsy ngy arafato saingy tsy nekeko satria tsy mety amiko zany oay tsy resy ohatrany hoe mikopakanao zany angery ranga ao anaty fiarry aiza io eny tokoa tena ingy arafato miantso io ilozako angamba aloha ianao hoe amanaraka indray zay tsy resy andraso vetivety tia numero ako dia atsoy raha ohatra ka hoe misy ilainao ny fanampiako sotrake zay veloma ianao tsy resy fandeha hoaiza ianao araka ny hevitrao andeha hotsady efa fantatrao ihany ka mbola anontaniana ihany ohono fa mifirika izy ho azafady asa fa famantaranandro angamo ny fahitanao ary za kely aza mba hanianina ohatran'izany fa tsy mioty akory azabananao ny vavahata fa velao hivoaka meo lalana fa hoalina ihany ty ny andro tsy mivoaka eo zany ianao raha tsy efa voasasany fiara hoentina isy paparapitso andro vo amin'ny enina riva ange zao ataoko angamba fa tsy mila azavaina be zany teniko zany azabananao any vavahady fa velao hivoaka ay tsy hijanona zany ianao ok ndao ary sotra veloma ianao tsy hiveriny eo anga ianao raha pitsy fa ifakahititsika ho hita nyty tsara zany velao izy andery mino na vela kody aloha mihitsy izy androany fa nahoana tsy tsaronao nga fa mbola tsy tapitra nge ny enim-bolany fantatro tsara zany hatramin'ny folo ralina nge ny fanarahana ary papa ay tokoa moa tsy mbola nylazaiko anao ninona ka efa ny foana nangery mino ny contrat iny efa manao ny asana ara-dalany tsy resy zao ary efa mandray karaha misam-bolana ihany koa maninona tsara hoe ry papa fa inona indray ny atsangatsy manorana ny borsiny iny ny atotoanao tato za azy efa nieritreritra hoe maninona moa raha miverina mianatra indray tsy resy dia ato amintsika izy no mipetraka ry lanitro loza tena azonodin'le bricla iny mihitsy ianao ty fa mba mieritrereta rery papa ka tsy efa amy kosa ve zay fanandevozana azy mianakavina andritra ny taona maro zay sa ianao tsy mahatsapan'izany ka fa inako ary nazo aleranga-ty tampotampoka teo tsy azoko mihitsy
Eo moa lesy a. Tsy resy a. Ie, ilay ty koa mba saritiavina loatra ka. Mila ianao romino a. Aza fimpinina ohatran'izao mihitsy fa ianao ty ve adaly? Fa nga ilahy tsy ty aka. Le ty e. So adinonao ary fanadahanao nge ty olona manoloananao ty e. Mba ianao andehanako. Tsy miala eo izany ilahy raha tsy sitrapoko. De mbola tsy mienjana aminao ny sandroko de mahaiza mipetraka tsara romino a. Ampidiro malaky ireo akanjonao ireo de avelao andefa azadazomo ohatrany io. Ilahy ty koa mba tia sarim-bavy loatra. Mandinina zao sika raha mba mbay rangahy ianao tany fa maharikoriko a. Hay, maty a. Kisoa kely veta tsy misy ilana azy. Eo anao fa lasa. Fa inona zao tabataba zao romino a? Fa misy inona ato e? Papa, tonga ihany ianao. Saika na olana io tato ary papa. Maninona tsara hoe romino? So ianao fa tonga. Tsy resy. Oka kosa aloha azava ny resaka fa Mangina ianao e. Tsy ilaiko manadio teny eo tsony. De tena vitany lava ery le tiry tsy resy. Tena tsy napoziko marina. ay. Okey ary. Miandra an'izay fanapahan-kevitra ao a. Renao tsara angambo zany tenin'izany tro papa a. Mifona sy mandohalika eo anatrehanao ny tokony ataony kanefa dia ianao indray aza amin'izay sy tiavany. Tsy te hanapatra ny atizerako amin'lahy fa tsotra ihany ny teniko. Lasa lahy mandeha ihany amin'izay tany efa tesan'ny lahy any ary aza mieritreritra ny verina etsony fa ny ailany manefa. Mazava amin'ny lava izany e? Ha? Lasa lahy mandeha ihany. Ohatray, tena varina loatra tamin'ity telefoniny Jacques ty kanefa ny andro ty ka efa maizina be. Aleo prima amin'izay ty. Andraso e. Mila ny fanazavana avy aminao momba ny fahafatesan'ny mama. Fanazavana? Zao ve lahy vao miresaka an'izany? Tsy efa ho valo taona ve ny nahafatesan'ny rondro? Tsotra be ny fanontaniako ry dadatoa. Ary eo ka mba ho tsotra toy izany koa ny valiteny omenao ahy. Iza marina ny namono amin'ny mama. De inona ny tena zava-mitranga? Tsy azoko. Fa tsy efa mazava be ve fa maty eo ampiterahana miotany ny reninareo ka inona indray? Resabe nanankonana ny zava-misy fotsiny izany fa raha marina dia ora vitsy tao aorian'ny iterahany miotony namonoana azy. Tena ahoana moa izany no aty amiko ialahy no mametraka an'izany fanontania izany? So mihevitra ary ianao fa tsy fantatro ny disadisanareo sy mama fony fahavelony. Inona ny fantatra lahy? Tsy nisy ny afina tamiko anie ny ady lova izay nitarika ny lonolony teo aminareo sy mamy. Azafady aloha. Ahitsiko kely ny teny lahy. Fa irondro ny nanana lonolony tamiko fa raha izaho kosa nadio tanteraka taminy ny foko. Ekeko ny voalazanao. Raha ny tena zava-nisy tokoa mantsy a. Nararotina loatra ny fahanginana ka tsy namenatra anao akory ny bodiny lova izay tokony fampizaranareo menada. Fa taizany nalalany lahy an'izany. Raha ny marina dia nyvonoanao mama satria efa nanomboka tonga saina tamin'ny tsirary nataonao izy e. Nyvonoanao izy satria nanomboka sany taky ny anjarany tamin'ireo lovana velany ray aman-dreninareo. Sa tsy marina izany? Mangina larin-jaka. Ampy izay. Ary efa fantatra lahy izany ny marina ka dia mampitandrina ny lahy. Manomboka izao dia ataovy tsara hidy ny vava raha tsy tia lany anapoahako ny adohan'ny tsy resandry lahy. Azo lahy izany. Andriamanitro. Ay moka zany ny tena zava-marina. Mazava tsara amiko ny zavatra rehetra. 14 Jolay. Zany hoe ray andro talohan'ny nahafatesan'ny Jacques ny nandraisana ny feo. Andraso tokoa e. 14 Jolay. Ny aliny 15 Jolay nefa ny maty ny Jacques. De sanatria ve ka isorako andramosety desert tsy naneke ny anome an'ity vidéo ty. Sofa mahatazana tsara ny tokotany sy ny lavarangana ny caméra de surveillance ao amin'ny tambohany zareo. Tsy mety mandro mihitsy ny saiko raha tsy mahafantatra ny zava-mitranga marina talohan'ny alina nahafatesan'ny Jacques. Tena noho ny aretiny tokoa ve ny nahafaty azy sa sanatria nisy antony hafa? Aleo mifantoko amin'ity vidéo ty amin'izay ka. Amin'ny 5 sasany ny ora misoratra eto amin'ny écran. Ary aloha somary avansena kely aloha. Zay.
Hoe andrasoko aloha hoe somary verina kely. Io aroala efa nampiahatra any am-boalohany. Tena misy olona mianky no ivelan'ny vavahady io. Tsy tazana tsara ny endriny fa somary tahako n'le capuchon mainty anaovany. Fa izy ary io. Eny koa fa misokatra moramora ny varavarana ary mivoaka avy ao an-trano zaka. Napiditra kapa izy ary lasa niditra ao amin'ny WC. Raha ny fahitako azy dia toa tsy tsikariny akory ny fisian'ilay olona miankina ao ambadiky ny vavahady. Tena vatany vao tao amin'ny WC ny zaka dia nisokafan'ilay olona ny vavahady ary potak'izay dia niditra tao an-trano. Ary iny fa nivoaka sahady sady lasa mailomailo be ange izany fihetsiny izany. Andraso hoe inona ny zavatra kely nampidiriny any am-paosiny iny? Ahoe tavoangy. Tena tavoangy kely mihitsy iny raha ny fahitako azy. Dia iny fa lasa nandositra tonitsy teo ary adininy hatramin'ny nanidiny vavahady. Hoe marina ahoe somary averina kely ny sary. Zay ry lanitro, tena tsy diso ny ahako fa tena imino tokoa ty manao capuchon maintimainty ty. Zay vao tena mazava tsara ny endriny satria tena eo anoloan'ny kamera mihitsy. Mazava zao. Ary aloha avela hitoy amin'izay ny video. Eny fa nivoaka avy ao amin'ny WC ny zaka dia niditra ao an-trano avy hatrany. Zay koa andra vitsy tao aorianan'izay dia nivoaka indray izy niaraka tamin'ny ranoray vera. Nandray seza avy hatrany ary nipetraka teo ambany lavarangana. Sotrony tsikelikely le rano ary ohatray vatany voalany le rano dia nitsangana izy sady Andriamanitro, tena nikarapoka tamin'ny tany zaka. Azoko antoka tanteraka fa vao avy nisotro an'le rano ray vera teo izy dia nanomboka fanina. Ka fa izao vao mazava amiko tanteraka ny zavatra rehetra. Nisy pozina ny rano nosotrony zaka ary tsy iza nanapozina azy fa imino. Ny asa tao anatin'ny zaka zany ny pozina ary ny alin'iny ihany dia namoiny ihany ilay rahalahako. Indrisy ilay saron-jaka. Indrisy, tsy rariny zao. Tsy rariny, tsy vanina loatra ilaravatro aho. Dia vita ny lanina niraka ny mino anapozina ny jaka noho ny fahalalany marina. Tsy mataotody. Na hoela na hoaingana nefa dia tsy maintsy hotakiko amin'ny lany vidin'ny aindreniko sy ny ralahako. Tendela zany. Oay, tsy resy fa misy inona? Ionja, mila ny fanampianao aho. Zany ve? Mandro soa ary aloha e. Efa vonina tsara zany zao ny malalako. Matory indronga sisa dia tonga le andro malaza e. Tsy resy, miresaka aminao ange za e. Toa ilozanao mandinika ny endriko fotsiny. Sa misy tsy mety angahy ity amin'ny tarehako? Ionja. Tsy resy. Dia isotranao aho. Tsy azoko. Dia isotranao aho tamin'izay rehetra vitanao tamiko Rionja. Efa taona sady zao ny arahantsika. Tao anatin'izay efa taona izay dia tsapako fa tsy toy izao akory ny fiainako raha tsy teo ianao. Ay ve. Tsy resy a. Tsy hitako izay havaly anao.
Ianao rery nanolo tananafo ny tany am-paralalan'ny fahoriana. Ianao no nanavitra ny fiainako teny tendrombohitry ny fahantrana. Tsy ho voakosoka mandrakizay atao poko ny zava-bitanao tamiko. Ianao koa avelao any zany fa ny fanomanana an'ilay andro volamena zao no tokony ny resahana. Sa tsy zany? Marina zany. Ataovitony mahazatra any lesy. Ok ary Parmanina, mba meo amin'ilay mahazatra roa ange azafady. Misaotra. Dia ahoana litiry valy a? Efa vonina tanteraka zany ny akamako. Efa vonina amin'ny inona moa zany? Amin'ilay andro ray toa zato fa inona-ndray. Ay ve, efa hatrinely tsika no vonina tamin'izany a. Dia tena nambadiko moa zany nareo. Ohatray, inona ny olana? Fa mbola tsy tokony hiditra amin'izany anga moa za raha ny fahitany lahy. Eny tsy tako tsony ange zay manakana nareo sonja amin'izany. Nareo raha to efa mifankalala toetra tsara sady efa azo lazaina ho manana ny ampy. Tsy ohatranay. Fa ela zao maninona? Inona zao moa mahory any lahy? Na ny bogosité, na ny vola, na ny fiara. Ataoko fa nanany ladolo iny zany. Ka tsy hany mihitsy le tsy le olana fa le alaina vaty mihitsy ny tsisy a. To sary bakolo fanalana ididy avokoa ny akamarony. Aza maika amin'izany le tsy bro a. Hiteny foana zany rehefa tonga ny fotoanany. Fa misaotra ny lahy tokoa le Siara Fredo. Tsy azoko. Fa misaotra nany amin'inona ty? Misaotra ny lahy tamin'ny fanampiananay sonja. Indrindra tamin'ny fanampiana tonga amin'izao toerana misy azy ao. Raha tsy teo ela inoko marimarina fa ho sarotra tamiko na dia nitondra ny onja amin'izao dingana goavana indrindra izao aza. Makasitraka lesy frera. Rehareo any manonona ny laoralako. Ay vetsy. Aza misairana misaotrana amin'izany le tsy ala fa zay le mahampinamana. Zavatra tokana ihany mangatahako amin'lahy. Lazao hoe? Aoka mba tsy ala mihitsy ny ampijalona hoe sanatria ampahorana eny anabaviko iny a. Ay ve, mahazo mahandro ivony vato elarany amin'izay ka. Ka mba manao ahoana hono zao fiainatokantranonareo ato Romino a? Mba milamina ihany? Milamina tsara ka tsy misy olana. Tsara kosa zany ko. Arony tokoa e. Ianareo mivady ireo tokoa moa zany tsy mba mieritreritra niteraka mihitsy. Na reso frango koa dia mitovy mihitsy ka. Esaky no miresaka dia zao zaza zao foana. Zany ihany nefa nampifamaly anay ato isanandro. Karariny kosa anie ny azy. Mba efa te hisy antso dada amin'izay izy satria ny taona angemy mitombo foana e. Na za koa zany ery mihitsy afeniko fa mba efa te hilalao ny zaviko amin'izay. Hitanao tsara fa efa miahantitra ihany papa. Sady izy indray moa no andovan'ny reto harembe nangorontsika reto raha tsy ny zanaka reso Franky. Raha sanatria misy ny olana inona moa no manakana anareo mivady tsy anatina mpitsabo. Fantatra tsara ny tianareo atongavana rery papa. Saingy matotsy mbola misy zany dia mbola tsy tonga zany ny fotoanany. Iny e, miankina aminareo mivady ihany fa mba faniriana ihany iny ahy. Ary ajanonany amin'izay zany resaka zany as. Ny fanomanana ny dianareo rapito zao no tokony hiverina. Tiako aiza. Atre, angamonareo tsy andeha hamonjy ny raha-panambadiany tsy resy indray. Rapito ngela izy e. Ay tokoa moa. Tena saiko tsy tsaroako raha tsy niteny ianaoko. Fa tiako ahoana koa moa zany. Moa tsy samy nomena fanasantsika tery mianaka. Si, to tsy te andeha ho any ary papa ka. Fa maninona ka? Kamo. Fa kamo ahony. Ianao ty koa to tsy azoko mihitsy. Ka tsy tiako ny ale tsindritsindrina sy izay sy tiavana ary papa. Aleoko mihitsy tsy mandeha. Ay ve, tsisy mihevitra ny anao an'izany akorany ihany fa nieritreritra ao mihitsy angamba ny manenjika anao e. Ko raha tsy vahiny amin'ny toetra le brikla iny ako. Matikampo sady miseho amin'ilay kanefa dia arendra fosana no mba hisekosekoana. Tsy kosa angamba zany teninao zany. Fanampiana fotsiny nataon'ny fianakaviam-badiny fa ny herim-po sy ny fikirizana nananany tsy reso no nahatafita azy. Aleo moa dia kena mba tsy fandirana. Ka tsisy an'izany fa tsy maintsy miaraka aminay sy Franky ianao raha pitso. Dieny izao dia mandehana miomana.
mandeha nama le fotoana ka efa bolana sady zao navitana andrarahantsika. oe tsapako to tsy mampino hoe andray ny fahatelo vola sady le sombony antsika. 5 volana tokoa moa zany sisa de ho tonga ny vahiny kely. vetivety fa mba inona marina zany ny antony tsy hiterahany mihitsy Frank hatramin'izao e. Zay indray ianao fa za nga ny tranonjana no aty amiko ianao no manontany an'izany kosa. Ianao koa mba akizintina. Asa efa be loatra koa ngamba ny ratsy vitany izy menakafy. Hanika tsy omen'Andriamanitra tarana. Andray za mba vavanao ry tsy resy. Faroviana ihany zany vao mba ho lefy eo amponao zany fankahalana ho an'ireny olona ireny ha. Tsy ho lefy mandrakizay atao-poko zany raha izay no tianao ho fantatra e. Maika mitompo aza. Mba nahitanao soa ihany angery zareo reny. Tsotr'izao mihitsy ianao raha tsy nisy an'ny zareo. Marina zany. Mety tsy toy izao tokoa angamba ny fiainako raha tsy teo ireny olona ireny. Izany mantsoa. Ohatr'izao mety mbola teto anilako ny reniko sy ny mpiray-tampo amiko saingy indrisy. Na izany azy zavatra efa lasa zany. Ary ny lasa tsy hiverina intsony. Dia sarotra be aminao ve ny anaiky raha hiteny aho hoe mba mahaiza mamela heloka. Efa ela ny teny an'izany tamiko ianao e. Kanefa malahelo aho milaza aminao fa na ny nanasana an'ireny anatrika ny raharaham-panambadiantsika aza nampanenina tanteraka. Saingy tsy maintsy nanaiky moa noho ny fanajako ny tenin'ny reninao. Tsy resy tiako ho fantatra hoe ny olom-po rehefa mihotrikela loatra dia zavatra roa ihany mety aterany. Na valifaty na aretim-po. Le voalohany angamba ny tsy maintsy ho tanteraka. Saingy mety za mivantana no anatotosasy. Oay, misy olona zany fandraso ho jereko vetivety. Mahefo zany fa tonga dia zay mandroso. Midira fa tsy mety io. Dia ataovy eo ny resakareo fa andeha hikarakara sakafo Dia ahoana ity? Ao tsaritsika ka. Ohatsy ny nalany teny hoe mino sy rafatra sady iso ny tsofoko. Tsy diso ala fa tena mino tokoa le fosainay teo. Le olona farany izay tsy reveny lahy indrindra eto ambonin'ny tany. Sa tsy zay moa le fomba filazany lazy. Fa ahoana ity? Fa misy inona? Petra mihitsy aloha ela fa iresaka tsika. Eky ianary. Allo? Vao avy any amin'ny dokotera mihitsy aho zao dia pozitif ny valiny. Eno pozitif. Zany? Sao dia zao? Eny ary, miandry anao Bisous. Ohatra fa inona indray hono izao mahafalifaly anjanaka izao e. Fa misy inona? Frank nresaka tamiko teo rery papa. Tao tsapako ery ny afalian'le vadiko raha vao nolazaiko azy ny vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly? Ho tanteraka ty ho ela ny faniriany papa. Fa ho tanteraka ahoana ny faniriako ry kiala kely ty Fa nga papa tsy te hilalao zavikely ndraika. Fa nga Iena rery papa. Zany ve? Avo ny lanitra ka tsy takatro marina. Tsapako sahady ny afaliany mino ny vady amin'izany fahasoavana lehibe izany. Raha ny fahazoko azy mantsy mety efa tena ela mihitsy izy mivady no naniry ananjanaka saingy izao nga mba vao tonga ny fotoana. Aja ny andra nga zany resaka zany fa leo be maheno anao miteny an'izany nanomboka tamin'ny 4 arivo ianao no efa henoko nilazan'izany. Izao efa misivy sasany alina mbola tsy tapitra ihany. Leo Ina koa nefa ny olanao amin'izany. Sa mampalahelo anao koa ny fahafantarana fa mananjanaka mino. Inona moa tokony alahilovako an'izany? Zareo aza mba efa sahirana vao nahafotsy vary. Kitao marary be foana mantsy ny ianao raha vao miteny aho hoe mitoejazy mino. Inona koa ny tokony ataoko akarary aina amin'izany? Asako. Ny lavakoroko angano ny voahany izany afaka fito volana. Oay, Frank tia miantso anaty. Vetivety aloha. Allô? Mitony tsara aloha fa tsy misy henoko ny zavatra lazainao e. Maninona tsara hoe Frank e? Any amin'ny hopitaly hoe? Eny ary, ho avy any izay zao dia zao.
fa hoanaona loza ary tsy resy a Manina? tena loza loza hoana maty angara fatro zany rehefa aza dia miteniteny foana eo ianao hoe misy namono ny mino maninona dia any amin'ny hopitaly hony izy izao sady maratra be inona koa n'izao mampikiropaka anao amin'izany tena tsy azoko mihitsy mitsangana teo ampandriana teo ianao dia ndao any be filatanana zao dia izao ka malaky ianao tsy tonga any ahy mandehany ianao raha mazoto andray mialatsina ono hoe fa sarobidy loatra amin'ny torimasony meo alany lakile any fiara fa ela be zany e ianao efa tsy mahagaga io mola tabatra io e fa inona marina ny tena zavanitranga ry tatatora fatro a ka araka ny filazany miny dia hoe tamin'iny lalatany mangingina mankany amina iny no nitrangany tsy napozina raha izy andeha ho tahaka ny isan'andro iny no nisy olona roa lananakana ny fiaranentiny mino aho fa efa azonao an-tsaina ihany angamba ny toy any tantara tena loza ny mahagaga fotsiny dia hoe tsy nisy nanombinana ny entana tao anatin'ny fiara eny fa na dia ny finday ambino aza mbola hita tany aminy rehefa navita ny sitrapony ratsiny tamin'ino zany ry le tsy vanina dia nandositra avy hatrany izay indrindra saingy raha ny filazamino aloha dia toa hoe tsy nanolana azy verivery ilay maty fa vonosodaroka ihany no nataon'izy ireo taminy anga mba mahagaga indray izany ary nanahoana tokoa ilay zaza tao akibony dia sanatria ve ka indrisy anaka afaka tsy fidin'ilay zaza zany ve andray mba mampalahelo koa mino raha izany mampalahelo e angatsy raharabe ho izy ianao no mampionona sy mandamina ny saina izy mivady indrindra fa mino manahirany tena tsapako mahereza tatatoa dia zany ny zavanitranga-tanitra tsy resy a mampalahelo ny mahazo anazy telo mianaka indrindra moa fa imino mivady diso fanantenana tanteraka inona moa no tokony hampalahelo anao amin'izany sahazazy izao matombotra angaminy indray kosa zato ianao ry tsy resy a fa ny mahagaga tokoa dia tao tsy mpanindaka araky ny everako azy na havanina ny loza ohatrany hoe olona ny karamaina manokana mihitsy mba hamono azy sy hanala ny zaza tao akibony sy taony zava-bitana izy menakavy izao e mino marimarina fa voazantatra mpavarano ihany izao fa ny manitra be mbola ho avy e mareno koa ianao ry tsy resy a mamenatr'olona raha sanatria misy mandre ka efa salama tsara zany ianao zao ivatina ve moa tsy ho salama e fa ny sainany tsy mety milamina maninona nefa raha mba mivoaboaka ny ivirany andray aloha e ianao koa nge mihiboka lava atao trano ato foana ka aizany no azo aina malahelo an'le vadiko ary papa miseho matanjatsaina fotsiny izy mba hankahirezana ana dia efa mamaharitra eny amin'ny endriny aza ny mariky ny akoviana lalana tsy maintsy lalovan'ny miaka ny rehefa mbaravarana rehetra ny izao romino e matotsy nety ny zaza iny dia mbola misy tsy anjara zany eny marina ny tenin'ny papa hoe mila mitady rivo-baovao any ivelany any tokoa zany angamba zao no mety hampiena ny sorisoritsaiko manahoany mino salamo afaka mipetraka eto akaikinao eto ve za tsy manenina ka fa hoana ny nafantaranao ny anarako fa tsy tadidinao nga za fa iza moa raha tsy mahadiso i mahefa re le namany tsy resy tsy tsaronao ve ay tadidiko mialatsindray fa tena tsy tonga saina mihitsy ah fa avezy ianao avy nanampiany zalatatsy amin'ny studio tatsy a dia natazana anao dia mba mivily e ay tokoa moa mpilalao sarimihetsika ianao aka tsy dia milalao loatra fa caméraman no tena asako ay
fa hainao tokoa ange hoe ohatrany tsy tsarotra hoe manana problema be zany e sa diso a eny e misy olana kely zany ve tsy azoko fatarina anga netanjaraina nge ho mora zaka ozy izy nytolo e na dia tsy afaka many olo anao za mety mba namaivana ny ati-tsainao ihany ny filazana an'izany amiko tena satroko dia satroko tokoa ny zara amin'izany aminao saingy indrisy fa za zao tsy maintsy miala eto efa amin'ny efatra riva zato mantsy zao zany ve eny e fa raha tsy mampaninona anao dia aleo mba efa miala raha-telefona ihany tsika sa tsy mety aminao tsy olana mihitsy ka misaotra tsy maninona fa aleo aterika anao e isakaiky tsy mantsy ny fiarako ay eny ary raha tsy mampaninona anao efa miaraka zany lisan'izao eno a amin'lahy efa ho tapabolany zao tao tsy mampino ihany izy zany ka mafy ala tsy hitako koa ange zay mampimeanareo amin'izany e ka atao tsy nino ihany aho hoe elahy leny seho azy nankala azy mafy no nanjary miaraka amindray kehitriny toro ihany le fitiavam-behivavy a aiza moa nalalany lara mba tena njara tokoa ny anay e zany imino koa ange le ty ka hitako mba mirevy anay ihany a anjara se aza manao an'izay mampimela sy alara fredo a dia mbola tsy maharaka nininona moa zany raha franky am'izao azoko antoka mihitsy mino marimarina fa tsy ho ela dia hoarany ihany zany e disy fantatro loatra mantsy raha i franky aza dia miteny mafy loatra le sy lasa orenindreo zany resaka zany a zay voaloza eo dia maninona raha henoko ontsy fa inona indray moa zany nykonokonon'ny reto ato e tojo ny tia noho le anadanao rinja tojo an'le anjara noho nisy fa efa ela ny ela sa tsy marina zany rahalahy tsy azoko tsy zany mikanjo roba fa ela be zany fa maninona raha anahy tonga dia sorona hoe miaraka nareo sy mino a ahoana tsara hoe ry tsy resy imino franko ve fa iza indray tre manitro dia ahoana tianao ihany ve aloha le toerany tena tiako be mihitsy le tsy zao mihitsy nge le tena tsy afozako an'lahy ty ro mahefy tena hoe ain'lahy mihitsy ny manome fahafapo a ka veriko amin'izay foana nge ho afa niasabatra andry ihany ny tena tanjoko e tsy misy akoatran'izay tena tsy mitovy mihitsy aloha nareo sy franky zany zay rehetra tsy azoko tany aminy aty amin'lahy no hitako azy dabo ihany aloha zany resaka frank zany fa madikidikina dia mieritreritra n'izany azy e ay le ty tsy hitanao ve izy iny lasa nitretona ny voaka iny franky loza fa tena hita antsika mino fa ezakazaka ho izy ianao iny e mipetraha aloha fa iny nary ty mino a mino tena raha miatizerako sy ny alaheloko ny ampiariko aminao ry mino a angamba dia efa nyvonoko sy nyroahako tsy hijanona ray segondy eto akory ianao mba noverina olo lehibe matotra sy misainy ty ianao kanefa dia tsy nampozina zavatra vitanao fa nanina nefa raha nitazonanao franky fa tsy navelanao andeha ino fa na dia ny fanazavako sy ny fifonako fotsiny aza fanazavana inona tsony efa mazava be ny nolazainy reto sary reto fa tena nitsaka tsahanao sady tsy nasianao dika any tsony ny aso ny tokantranonareo e zao ny vokany lasy franky ary raha zay farateny nataony teo zay dia kely ny vonoko raha mbola anaiky andray ny fifonana sy ny fanadiovan-tenanao izy papa very tanteraka tena tsy naposika fara amin'izao nydrendrarendra kely ny rahako tamin'ny mahefa marenina eo na ny miainanao miteny an'izany aza marikiriko a zazatala tsy saina eo ianao fa lasa
dia faly zany ianao zao satria rava ny tokantranon'olona. oary zay ny olona ve no nisaraka dia zany ho tezitra sady raha ny fahafantarako azy ange to tsy misy idirako mihitsy zany zavatra lazainao zany. Misy dia misy tokoa satria ianao no nampirisika ny mahefa tamin'ireny adalàna tsy fampiseho masoandro reny. No iveriko famba vazivazy ny zavatra henoko indray andro ry. Ay moa ka tena azafady kosa aloha fa za ahoana moa no nampirisika ny mahefa. hita fa marina zaniko. Fa nga izy zazakely ka tsy alalan'izay tokony ataony e. Sady tsy azo kokoa ange zay mampitabatabanaao am'izany e. Sitrapony ny azy ka velao zakainy. Dia mbola sahanao ihany ve ny milaza an'izany? Mba oloninona loatra ry ty ianao ty e. Olombelona fa tokony ho inona indray mora matoa. Saza azy mianakavy zao matoa tanteraka. Adinao koa nga le tenin'ny soratra masina hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Soratra masina, soratra masina. Dikan'izany teny zany angamba tsy fantatrao akory. Fa le mahefa iny koa aza atao mifanena amiko iny fa atoko maivana oatra ny volomorona. Diso ty vehivavy loatra. Antony mihitsy aloha ianao ka inona azy ty. Ianao ty ange ho ka tena lasa kizitina mihitsy tato ato zay. Tondra voka marina nga ka tsy atao mahagaga. Dia ahoana tokoa moa zany momba antsika reto ro mahefa. Efa ho 5 volana ange zao ny sarahana izy Frank e. Ahoana amin'ny ahoana moa zany ny tianao tongavana fa tsy azoko e. Fa tsy azonao ahoana koa e. So adinonao ary fa olona nanana ny tokantranoko ange ny nadalainao e. Fa nadalaiko ahoana koa e. Oka ho tsaronao tsara fa noho ianao. Ianao narava ny tokantranona izy Frank. Tsy misy afa-tsy ianao ny fototra nahatonga an'izao rehetrarehetra zao. Pitianao mihitsy ny fiainako. Azafady. Ianao ange tsy niterenana ny vizonana niaraka tamiko e. Angahy ianao zazakely ka hoe nitambatamazoko tamin'ny Bombosy Bisikimba anakana. Ianao mihitsy ny tena maivandoko. Ie. Tsy afanandady koa satria mbola tao anatin'ny fahalemeko ny nararotonao. Efa fantatrao tsara fa mangina aloha ianao fa andray n'ity appel ty ahy. Allô? Dia ahoana ny tiranofy a? Any amin'ny hôpitaly ely ty. Zany ve? Ok are, ho avy any zay zao dia zao. fa misy inona hoany? Andao monjy antsirisany amin'ny hôpitaly zao dia zao ny e. Aingany ianao? Fa misy inona hoa? Fa misy inona ry mahefa? Aza be fanontaniana fa rehefa tonga any ianao mahita anazy e. Dia arabaina ry izy mivady a. Arabaina nasipa kely mahafatifaty. Eno a, arabaina kely onja dia maharorodaiza. Dia misaotra betsaka kia. Misaotra betsaka nareo roa tamin'ny firarentsoa. Ombako manana zany tenonjy zany e. Nareo moa zany mampalahelo fa na dia mba te hanaraka ny diany aza dia indrisy fa Mankasitraka be dia be kanjo ry zareo a. Dia misaotra be dia be. fa maninona ny tapahanao ny teniko e. Tsy azoko mihitsy koa ianao ty a. Tsy taitra lafa ho avy tsy ola koa ny anay e. Efa ho eo am-panomanana ny raha mihitsy zay zao. Mahefa. Tena marina? Ohatsay, zava-dehibe ohatr' izany ve dia tokony ataoko vazivazy aminao e. Dia zay tsy zay mba fikasany ary dadatora fatso a. Everiko fa tsy diso kosa zay raha mba ilaza fa izao angamba amin'ny fotoana mety. Miankina aminareo ihany io kia. Olo lehibe mahalala an'izay tokony ataonareo nareo ka tsy aty za mihitsy angamba no andeha andrara an'izay fikasana iverinareo fa ahazo ny fiainanareo. Misaotra papa. Tsy misy tokony hampanahanao tsony momba anay. Zay sy Frank raha teo fa nisaraka ra-panjakana. Fahina marina ho any aretina mahazo an'ny papa ty e. Tena tsy fantatro mihitsy ry anaka.
toatsapako mavesitra sy marary avokoa ny tendako sy ny tratrako rehetra. Zany ve? Aleo manantona mpitsapy mihitsy rehefa avy eo fa tena vavy zany dia. Jereo ke tenao fa sady asatra nireraka be. Andrasa aloha jereko rehefa tonga ao mahefa dia miaraka ho any amin'ny dokotera tsika telo. Mahefa? Aefa tonga ato ianao? Fa ahoana? Misy ilanao anga? Tena marary papary Mahefa. Mila entina any amin'ny mpitsapy izy zao dia zao fa sao dia sanatria iomby ihany ny aretiny. Ay ve. Tsy tonga ny hafa mandehanana reo mianaka. Fa maninona? Sady to tsy taitra koa range ianao zany e. Fa jamba ve masonao tsy mahita hoe reraky ny asa le bandy ka mila makainy e. Avy indray ianao sy ny akizy tiananao ry Mahefa. Ka nareo tsy namanao fanontaniana daladalako. Aiza ny olona ny tsy hosoreno. Andray, ianao ty tokoa nge ka tena lasa niova be mihitsy tato ato zay e. Indraindray aza moa dia manao resaka sy fihetsika fa tsy fantatra hoe inona no antony. Tena tsy azoko mihitsy. Azy tarina lava be raha le resaka fa rehefa hoe tsy afaka miaraka aminareo sy rabaina le bandy dia zay tapotra. Saza mbola iverinao any amin'ny studio rehefa avy eo. Indray ariko. Ataoko ahoana moa rehefa tsy afaka ianao. Mino a! Ary lasa jereo zany lahandro samy tabataba zany so maninao any efitra ao. Tsy resy. Efa tonga ato ianao. Fa vaizina rao mianaka. Mba nanam-potoana kely aho dia nandeha nitsidika ny dadatora fatro. Dia ahoanao? Fa nga tsy loza ozy ianao no mahazo anazy telo mianaka e. Ry, loza ahoana? Olana be mihitsy ny azy menakavy ao. Ny aretin'ny dadatoa miombo andro aman'alina. Ny ataony Mahefa koa nefa mbola manampitrotraka. Fa inona marina hono ny tena mahazo andrafatro e? Raha ny filazany mino aloha dia hoe efa imbetsaka ondry zareo ny nasaina nanao analisy saingy tsy mbola fantatra mazava ny tena fototry le aretina. Otry, fa inona koa no mampisito anao? Tsy ny aretin-drafatro koa no mampisento aho fa maheno anao mitantaran'izany dia toa mahatsiaro nahazo an'nyjaka tamin'izany fotoana izany e. Tadidiko tsara fa na dia efa nanary mafy azy nyjaka tamin'izany dia tsy namenatra andrafatro akory ny nanery azy hiasa mafy oatra n'isan'andro. Mbola tsarako tsara ihany koa fa tsy mba nahafoy afa-tsy arivo ariary rahafatro raha nangataka vola nitondrana nyjaka tany amin'ny dokotera. Ay, ianao koa dia izany foana. Tantara efa nivalina izany. Avelo ny lasa momba ny lasa. Tsy dia mampaninina loatra aloha raha ny fanaovan-drafatro tsinotsinona anay telo menadahy e. Fa ny eloko goavana izay tsy ho azoko fafana mandrak'izay kosa aloha dia nandatsahan'ny ain'ny mama sy njaka. Janony ihany izany resaka izany ka. Raha indry ianao dia mandehana miresaka amin'ny Mahefa. Mety mba henoiny kokoa ngamba rehefa ianao no miteny azy. Raha izaho mantsy no mananatra dia ohatrany tsy misy dikany. Fa maninona anao koa nefa Mahefa e? Tafahoatra loatra ny zavatra ataondry tsy resy aizako. Ndrafozana efa marary mafy kanefa izy mahita an'izao manao mamilava sy tsy mody hatrano izao mihitsy. Ny opa sy ny latsalatsa ataony amin'ny mino moa amin'izany tsy tany saina tsony. Mahavita mamono sy midaroka mihitsy aza hono indraindray. Izany raha tsy mivony sy mangamangana mihitsy ny tarehy amin'ny mino anaovan'le brikila azy iny Mafy keo aloha iny anadanao iny ka. Mba marina. Izany dia mbola mahafalanao ihany. Mahazo any mino azy efa tena mampalahelo. Si, adalana ny azy e. Ary Frank reny bandy endry sady manam-panaka nefa natao tsinotsinona. Zao ny vokany. Zao tsapany tsara zany hoe miray vova mivoa izany. Sady tsy tena Mahefa izany koa e. Miala tsiny. Manahirana be le miditra aminay firatokantranon'olona. Tena tsy mahita ninina tsony mihitsy zany no mahasombapahany zao. Indrisy ry zao sisa. Eny, mbola mahita kely ihany saingy manjavozavo be daholo izay jereko rehetra. Zany ve.
Ary mba efa nandalo teto ve ilay dokotera-panara-masonao iny? Efa nandalo teo tokoa izy ihany keo. Saingy tsy mbola niova fa ny zavatra nylazainy omaly ihany no nambarany androany. Fa mba manao ona tokoa izao ny asanse. Mandeha tsara? Mandeha tsara ka. Aza manahy amin'izany papa? Matoky tanteraka ny tsy amin'ny fitantanana ny orinasantsika io. Za mantsy efa fantatr'izay tsara fa mety tsy afaka hiverina indray an'io asaka intsony noho ny tia retiko ty. Tena ezaka mafy papa. Mahazo mandry von'ny vady ianao. Oe, adino tokoa ny laza taminao fa misy taratasy tokony ataonao sonia reto. Reto. Taratasy momba n'inona reto? Andraso fa atorokanao ny faritra tokony asianao sonia. Eto. Eto. Eto ve? Ie, eo. De ty koa. Zay, misaotra. Avelako amin'izay nga papa fa somary mamaitra ihany raha rivotsika miresaka tsara. Eny ary, masitorose a. Ary aloha miala eto amin'izay fa mahaletra na mahita an'ilay antodozy ty aza. Reto sy ny reto ihany koa ny tena nilako anao teo. Seradady. Raha mba fantatrao mantsy hoe inona ndraiketin'reto taratasiny sy niavinao reto a. Mampalahelo. Aza mba tsamba ihany. Tsinitsina lesy. Okey lesy. Oela velona ny finamanana. De ahoana ny? Efa directeur général tokoa moa zany nitsona ny lahy zao a. Jas. Monsieur le DG manoloana anao fa tandremo a. Eno ay. Tandremo fotsiny sao atao ratsy tantana le orinasan'olona. Fangatsy loza izy alahy. Maninona ty? Mbola tsy ampiray volana koa rangely ty zao naresaka amin'ny fitantanana de efa tsy misy mandeha amin'ny zelony sady ny zavatra etsy. Sérieux? Zano a. Hitako taiza molety izay mitantana orinasa. Ny resaka sary mihetsika sy ny fierana daba ihany ny tena talentatsika. Nenimeny ny be indrindra. Ndray marary mafy. Ny vady adala tsy azo ianterana. Ny fananana moa amin'izany de tena naovany voay tsy mpisany sy akletika mihitsy. Tsy ny orinasa fotsiny angely ty ny eo ampialatanantsika amin'izao e. Ohatray. Fa mbola misy inona koa? Ny fananana rehetra mihitsy. Amin'ny kafaliana lehibe ny lazako amin'ny lafa efa misoratra amiko avokoa ny arena rehetra sy ny firongony. Na ny tany, na ny trano, na ny fiara sy ny sisa. Aiza. Marina e. Ataovy matotra kosa e. Ary tena aingam-piasa be ngela zany ry mahefy e. Tena rapida. Jas. Tsika angamba ela amin'ny zavatra izany le ty e. Raha ingara fatro kosa aloha azoko antoka tanteraka fa tsy nanaiky nanolotra ny fananany rehetra ho an'ny lahy zany. Mino marimarina fa tsy maintsy nisy fanerena mivantana kolaka ihany tao. Sa diso ve a? Fa mbola tsy malala amin'ny maefa foana ve lahy e. Maefa ngely ty e. Mafy alaka, manaika. Manina tsara hoe ry maefa. Fa inona reto loza lazainao? Ka efa zany no lazaiko anao zany ho e. Tsy maintsy hikatona mandritra ny fotoana tsy voafetra ny orinasa. Andriamanitra. Mba efa ny saina sy neritreretra tsara ve anao vao nandray an'izany fanapa-kevitra izany? Izay ho ataon'ireo mpiasa be dia be tsy nahazo karaha amin'ireo aza zao tsy mbola fantatra izay ho vokany. Asa, mety efa raha fidirako amponja mihitsy angamba. Loza. Eny e. Olona tsy mahita zorony amin'ny fitantanana koa moa mba nametrahana fitokisanako. Izao no vokany. Dondrina loatra. Mafezikelo mivava ary mihitsy sao ahitan-doza. Mizaka tamin'ny fotoan'andro ny azonao ivaivana fa tsy za mihitsy. Mino a. Mino. Ary lasa jereo mibainanao fa mandreraka be mianazo miogaoga ny hevitra ao ka. Lasa. Anditama be problème tsy. Velomy fiara dia andao andeha amin'izay. Maika ho tonga ny an-trano koa izay mianaka. Okey ary.
namenatra ary tsy resy a. Otsy, fa inona koa no namenatra anao tampotampoka teo? Tsy niboridana anke ianao e? Menatra azy mianaka, menatra mihitsy dadatoa, menatra tanteraka amin'ny adalany mahefa ary tsy resy a. Ay ve, ianao ty koa mba tia saroka enatra loatra ka. Ka moa tsy fantatrao fa efa namety ilay orinasandry zareo. Eny sady tsy mahaliana ihany koa nge ny fahafantarana an'izany. Tena olona tsy azo itokisana ilay zodanao ry tsy resy a. Tena mariny. Reny natao fianakaviana voahozina noho ny afokany raha tsy fantatrao. Tena tafitikizo mihitsy vary nanambady an'ilay kiala totombitany. Oay, ajanony vetoveto eny fiara sy tsy resy. Fa misy inona? Jerenao ry setroka matevina be ry. Tazanao ve eo e? Andriamanitra, tena nitrandro mihiny io midona tsetroka be io ry tsy resy a. Tena trandro zareo mihitsy io. Maty ke papa Rionja. Maty izy. Mahaiza olona kiry mino a. Mitrakafa entony miakandrefa-mbaravarana rehetra. Mivavaka sisa ny azontsika atao mba handram-piadanana ny fanahin'ny tatatora fotra. Misaotra kia. Misaotra nareo mivadina fohy fotoana namanginana aty amin'ny hopitaly. Marina mihitsy izany teny ondry izany. Ekeo fa izao nga mahalahatra Andriamanitra. Atahoana moa fa izay ilay fiainana. Na ho ela na ho haingana dia tsy maintsy jinjany foana vavy ny tsirairay. Mionona. Minao fa mendrika azy izao matoa. Tsy resy a. Lasena mivoaka. Tsy azoko. Fa nahoana ny tsy avelanao akahery amin'ny mino e? Ento mivoaka ny ivelany ihany ty zazy ty fa mafana loatra ato. Meo aty ary. Izay, lasa. Tena elana tsy be dia be izy mivady fa efa hainareo ihany moa tsy resy. Somary tsy dia mahay mandahateny izy mantsy dia manjary miteniteny foana indraindray. Marina voalazany ka. Fa inona marina moa no tena zavanitranga? Nga tsy loza tsy roany mantano izy bavy e. Potika tsy nisy azo andraisina tsony ny transo izay rehetra tao anatiny tao. Anisan'izany tatatora fatro. Tena hoe ototo tanteraka amin'ny vatany. Tsy nisy namantarana azy tsony. Efa nanao izay azonao tao tamin'ny famononana hafa ihany ny mparivodirindrina sy ny mpamonjy fa saingy indrisy e. Tsy avitra tsony. Enzany izany. Fa inona hono ny antony nahatonga ny loza? Tsy fantatra mazava izay fototrany evin'ny hafa e. Tao an-trano rahateo moa tsy nisy olona fa tsy njara fatro ihany. Imino moa teo ny eo ihany dia torana tsy nahatsiaro tena raha vao nareny vaovao. Dia zao netana ty amin'ny hopitaly zao. Zany ve? Ay, tena grave be. Dia aiza izany nareo nipetraka manomboka izao? Tsy maintsy any amin'ilay trano mainy Ambohimankakila aloha izay nisitrika mondrapa e. Dia ho hito ihany ny toy. Mahirezatra andry izy roa. Indrindra moa fa ndriry mino. Fiainana daholo aiky izany fa aza atao mahakivy a. Misaotra Kionja. Olo olo calamino foi ty varavarany ty. Olo calamino mino foi malaco ty varavarany ty. Mba moramora rery mahefa fa efa mifolo sasany alina nge zao e. Mba malala menatr'olona ka. Sofetera vao malala mo varavarany. Mba baraza andro mahefa. Ty mifily le paniny avelany ty ogaoga tokotany eo fotsiny. Raha matomidororo tena tsy misy lavanazy. Ary mba hitany fa zay miagaga oloko eo e. Tsy malala olona reraky ny asa mihitsy tony. Reraky ny asa sa reraky ny fitetezam-behivavy eraka Antananarivo? Marina ty e. Mba fidifity kely ny vavavoaka tsy tinitiny amin'ny tiaka aloha tavam-bitsony ty oa. Tena mihitsy angamba ny mpanao an'izany dia marikoriko. Ny aferaferagnay efa tsy mandeha amin'izay lohan'ny tsony ny fady atao trano koa nefa manirikiry tsy mahate ho dia trano.
tena mahakalo mihitsy ty. Ny anao ngamoty zany foana e. Affaire studio e milaza fa mandeha manao tournage tsy misy farany kanefa na ariary aza tsy ampidirinao ato. Zao na ny vola hividianana solika aza tsy misy tsony fa tsy maintsy mandeha bus rehefa mivoaka. Ary ianao ohatrinona zao manampidirinao tato an'ity trano ty ohatrino? Fa maninona marina moa zany raha ampiasaina le fiara ray ato ambany e. Fiara tokony ampidi-bola kanefa dia avela anery garage eo fotsiny. Maninona? Taba inona ny tetava ty ampiasaina? Fa le sprinter fotsifotsy iny fa inona indray e. Fa taizary ty tamin'io radony e. Sprinter. Efa ela zany nivadika sosy raha matoty a. Maninona tsara hoe ry maefa? Zaiko. Andre kaikyo. Fa loza inona reto lazainao e? Zany efa lasa ny tompony tsy nientana. Lanitro. Fa lalana veza moa zany nasainao ny varotra ny fiara iny. Amin'izay ndray tsy nisy fampiresahana, tsy nisy ninina akory. Otre, ny fananako vena midiko dia tokony hiara aminao a. Fanananao avy iza. Fananany tapa-daholo ireo fa tsy misy anao na dia tapa-panjaitra ray aza. Mampalahelo loatra ianao ty Romingo ka. Mampalahelo. Aza matahotra anao fa tsy ela koa dia alefatsika koa le star raiky sabelamenao. Eny e, efa karazany nefa lafy moa zany le tala fa mifanakalozana azy isa nandrazatsika. Rosa. Tena naninenako tongotra mahatanana mihitsy ny nanambady anao ty ry maefa. Raha tsy ny sarozory taminao ngamba inoko marimarina fa tsy ho potika toy izao ny fiainako. Manenina. Raha misy angamba ny olona tokony hanenina voalohany indrindra dia zah azo tafidika izy tamin'ny fianakaviana vohozana ny tenanay. Zao manjary zavoko no miaraka mijinja aminao ny vokatry ny ratsy vitanao sy ny rainao. Zany mihitsy angamba mahatonga anao ty tsy men'Andriamanitra zanaka na dia efa ela azy ianao no naneriky mba hipito zaza. Andray. Tsy mba ohatry ny vehivavy rehetra. Eny e. Sarako mihitsy aza satria tsy te hanataranaka avy aminao akory ary ty a. Tsy mila taranaka avy amina vehivavy tsy vanina ohatra anao zao lehilahy zao e. Mendrika anao sy le olona mitovy aminao no vatika boribory mandrakizay. Mazava aminao zay. Sao dia mba tafahoatra loatra kosa ny tenao zany ry maefa. Fa foninona loatra reny ao anatinao ty e. Fo vato. Io raha ny masom-boa io foana no mody apatrapatra keo rehefa tratran'ny mariny ty. Ary mba ihany ianao andehanako atory farana ihany ny andro e. Mba e. Ay ve fa mazava be ny andro e. Toromaso re zany. Io ambony latabatra io ny sakafo maraina anao. Mankasitraka e. Oh, fa iza koa ary zany olona tsy malala fomba manelingelina vao maraina zany. Andraso fa hojereko vetivety. Aty aminareo ngaky maefa. Tsy azoko. Fa manino indray no mitomany. Mino afa misy inona. Aty aminareo ve hoa maefa. Hitady azy ny natokavako aty. Ka tsy aty aminay izy raha izay no tindreo fantatrako. Fa ahoana nefa e. Fa niady indray nganareo. Fa izy zany rionja. Ohatray, fa toy mino. Fa ahoana? Sady tao mitomany angenao zany efa misy inona. Mitady a maefa hono izy ry tsy resy a. Tsy haiko hoe inona moa zany no tokony ataony maefa aty amin'izao oro izao. Mba tsy azo kokoa zany. Ianao vadiny indray ve tsy malala hoe fa tsy eto toerana tsony angena edala amin'izao fotoana izao e. Fa tsy eto toerana olona. Fa aiza izy? Ino tokoa. Tamin'ny talata nge izy no efa nanainge. Azoko antoka tanteraka fa efa niala mainy le ry amin'izao ora resantsika izao. Andrekaiky eo. Loza fa tena torany ty ry tsy resy a. Ampiolo zay batazo etsy ampandrina. Maika andeha hiasa fa dana tsora zila nampianao amelona azy. Zay fa lasa. Ory tsy resy a. Mivenena ho a. Inona?
fa tena marina tokoa ve aloha ny zavatra namaranao teo e. Ohatra inona moa no tokony andragako amin'izany aminao? Dia maninona ianao tsy lazan'izany tamiko hatramin'izay? Satria izao angamba vao tonga ny fotoana tokony hafantaranao ny marina. Oay, misy taratasy napetranao anareo sy mama tokoa ny ao anaty armoire ao e. Zay fa lasa aloha. Mino a. Mino a. Mariana Findry. Mino. Dia zany akiny zava-bitan'le mahefa-doza Rionja. Ndray tena tsy fanina loatra le anadandry, tsy mataotody, tsy nahavelany raha tsy fongana tanteraka ny arenana velany tata. Vera kia Rionja, vera tanteraka. Aiza ntsony ny tany alehako. Tena mba loza koa izy zany a. Dia mieritreritra no aiza tokoa moa zany re io zao. Aiza indray zany zao ndre ny sitrika aloha manomboko izao. Tsy haiko. Vera efitra tanteraka. Ilay olona nividin'ny tranonay aiza angeky efa nilaza fa hoe ilaina amin'ny herinandro teo ny fananany. Mba ampio akia. Ampio afa tena tsy fantatry soa izay tokony ho ataoko. Ny tena loza koa dia tia mahefa lasa nandrositra teko. Raha hitsy resy indray aloha dia efa fantatro fa tsy anaiky nijanonandry ato aminay mihitsy. Kanefa za matahotra indry fa tsy maintsy hanampy andria. Misaotra kia. Matokia. Taratasy nako ty misisika ato ambany lamba tatabatra ty. Eo e. Oay. Tena soratanany mahefy ty. Andraso hoe vakina. Mino. Fantatro fa tsy faly amiko ianao. Fantatro fa tezitra sy mety tanteraka amiko ny fonao. Mety hanozona ahy angamby ianao. Mety ihany tody ihany koa. Kanefa tiako ny milaza aminao fa hiraka no tanterahako hatramin'izay. Mision nampanofina ary faly ankehitriny satria totosako soamatsara izany. Nanomboka tamin'ilay fotoana voalohany nanatonoaka anao teo an-jaridaina ka hatramin'izao fotoana andratako izao dia efa voahomana miloha avokoa. Tsy nisy avy amiko akory reny rehetra reny fa baiko avy amin'ny tsiresy no tontosaiko. Baiko ia kanefa tiako ny manamarika fa izay rehetra nataoko taminao dia nataoko tamin'ny sitrapo avokoa fa tsy nisy teritery. Maheva. Andriamanitro. Fa tena marina tokoa ve voalazan'ity taratasy ty e? Tsy mino an'izany a. Tsy resy. Dia vitanao tokoa ve? Mazava ho azy. Andriakarika. Tsy resy. Fa Taitra be sy gaga ianao. Taitra sy gaga ianao hoe nahoana ny tsirenao akory nidirako tato. Tsy vanina ianao tsy resy a. Tsy vanina. Tsy mataotody. Ary ty ianao. Ianao ny tena io angamba vanina. Sahala ihany tsika fa aza malaky mitsaratsara. Tsy matahotra an'Andriamanitra ianao e. Samy tsy vanina na ianao na mahefa. Tsy vanina. Eno aminao hoe samy tsy vanina tsika telo. Ary tsy mampaninina any manaiky fa za angamba ny tena tsy vanina indrindra amin'izao tantara izao. Fantatro mantsy fa zany na vita fahotany mavesa-danja indrindra. Mahefa ny nampalahelo nanaiky natanao fitaovana nataterahano ny valifatinao. Tsia, mahafaly amin'ny mampafantatra anao fa tsy nisy izao rehetra izao raha tsy teo mahefa. Tsoroko aminao mazava tsara fa tsy nanana eritreritra anao an'ireny rehetrarehetra ireny akory aho. Saingy soa ihany fa teo mahefa nandrehatra ny vahinafy niotrika tato anatiko. Tamin'ny sitrapo tanteraka ny naneken'ny asa nampanaoviko azy satria fantany tsara fa tsy mendrika ny olona ohatranareo akory ny ainam-piadanana eto amin'ity tany ity. Tena tsy namposiko ry tsy resy a. Tsy namposiko ianao no mahavita zavatra ohatran'izao. Nahoana moa tsy vitako? Vitako soamatsara tahaka ny nahavitanareo nandatsaka ny ain'ny reniko sy ny lalahako.
Raha azoko tsara anke zany dia ianao no nandoro an'ny papatao an-trano e. Voalaza nao zany nanirako olona anala ny ainy tahaka nanirako olona anala ny zaza tao kibonao. Andrekakiko inoko fa mbola tsaronao avokoa zany rehetrarehetra zany na dia efa 2 taona lasa azy zay a. Ary raha tianao fantatra dia tsy tonga ho azy akoa reny aretin-drafatro reny fa vokatry ny pozina nataony mahefa tamin'ny rano fisotro n'isan'andro. Maninona? Inona tsara hoe? Zany mety tsy fantatrao koa angamba fa noho ny pozina nomeny mahefanao isan'andro no nahatonga anao tsy nentina azo zaza mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Inona daholo ireny zany? Ny antony dia satria tsy mendrika ny anataranaka akory ny olona tahaka anao hoe mazava aminao zany. Andrary tsy resa tsy namposiko dia faly zany zao ianao satria potika tanteraka ny fiainanay. Tsia tsy ho faly velively raha tsy ianao mihitsy no potika tahaka ny namotehanao ny fianakaviako. Mino aho fa diso fantatro loatra angamba le teny malaza hoe aina solo ny aina. Hitanao ty lehilahy nantsy mangirana be ty. Tsy resa fa ho ataonao iny ny antso maranitra be iny. Ity ny farany fahaza-matahotra ntsony ianao hoe ity ny dingana farany dia ho tapitra hatreo ny fijalianao. Zay any amin'ny afo be andray iny tsy fantatro. Tsy aza manantona akory ianao e. Aza manantona. Ela be zany rangafa. Tsy resa petrao iny antsiny. Ionja Ory tsy resy fa mbola inona ihany to mampikoropatropaka anao erany trano ty? Sa mbola mieritreritra ny anao inona ihany? rofo daholo ny entana dia andao hiala eto aingana. Tsy azoko fa hiala eto ahoana e? Fa ianao ve tsy mahalala teny gasy e? Efa hoe amboary malaky ny etantsika dia andao hiala atao amin'ity trano ity zao dia zao aingana ianao. Fa maninontsika ny alato? Fa ianao ty ve fa tena lasa-dala mihitsy sa ahoana e? No ianao ihany zao no nahatonga an'izany. Dia iverinao moa fa anaiky hipetrapetraka fotsiny amin'izao iny miniminy dozanao iny. Na hamono biby tsy nahafaty aho ka tsy maintsy miaro tena. So dia mitena indray no fiteran'ny rambony eto. Ary aza lozana mianahana fa taterao ny zavatra mpanaovokanaao e. Voay malaky ty. Voay ho aty varavarana ty voay ho aty. Krokodilo moa. Zay sady ary ho aly efa nahiko. Andraso olo tsokolofoka etsy ambaravarakely etsy. Tonga dia voay ty varavarana ty raha tsy te ho dorako velote nisany o piasanay taloha. Piasanay taloha. Piasanay taloha. Natao tena masikita. Natao tena masikita ny dadanay le nofy. Tsy faniny tena. Tsy faniny. Andriamanitra. Loza fa tena lasa-baly ty tsy resy sady ohatrany misy famaky maranitra be iny amin'ny tanany iny e. Marina mafy raha mpiambahambany io akory ny amonao antsika telo mianaka eto fa andao andositra. Andao aingana. Tena lasa tokoa moa zany mahefa. Enao ty koa maninona raha mba tsofina rano izy dia tsy rahatseto sy alahelo ohatran'izany. Fa mbola tsy fantatro tokoa ange hatramin'izao hoe inona marina ny antony tena nandehanany. Angatsy nambarany tao anatin'ilay taratasy moa zany. Tsy nilaza ninona momba an'izany mihitsy izy fa fifonana sy fangataham-pamelana ny tena namenony ny taratasy. Raha ny marina aloha dia voantso hiasany amin'ny orinasa mpamokatra sary mihetsika ny Allemagne le ry. Raha ny filazany dia toa hoe efa voasinio ny kontraka mety tsy ho tafaverina ty intsony le ry raha tsy afaka 5 taona any. Zany ve? Malahelo azy sady angaha ianao. Nahoana kosa moa tsy alahelo e. Tsy fakahita tsony ke zany zay raha tsy afaka 5 taona indray. Nahoana moa nareo tsy fakahita. Afaka mifampiresaka isan'andro mihitsy azy nareo raha tianao zany. Fa hono ary tsy resy. Tsy manintsika anao akory ve zany eritreritrao tamin'ireny fahotana mahafaty vitanareo sy mahefa ireny. Dia mba milamina ve ny sainao? Efa fantatro mihitsy fa tsy maintsy anontany an'izany amiko ianao. Kanefa raha tianao fantatra dia
tsy misy afa-tsy fitoniana sy hafaliana no mameno ny foko amin'izao fotoana izao satria ankehitriny aho vao afaka milaza fa tsy latsa-datsa-poana ny an'izy telo mianaka tanterako ny valifatiko ampy azy zay ary za mihitsy no hitolo tena manam-pahefana amin'ny zavatra tsy vitako rehetra ary omany koa ny fonao sy ny sainao fa tsy maintsy baby ny eloka vitany ihany koa mahefa na hoela na hoaingana satria navita eloka be vava ny araka tamiko izy mafo loatra ianao tiry tsy resy tsy fony ho famandratsony angambany ao anatinao fa tena fo vato ara-baky teny mihitsy marina raha tsy lasa mampatahotra nana ny ara-iaina aminao azy lasa matahotra avy ianao anga ianao mikasany anisy ratsy azy sanatria engane mba tsy hanahaka ny toetra ratsinao io zanatsika io mazava ho azy aloha azoko antoka mantsy fa tsy ho sarotra aminao ny ampanaiky azy fa ny valifaty tsara indrindra dia ny famelan-keloka enao mba mahafantatra an'izany ihany diso fantatro loatra azako vonina ny amelany eloko mihitsy zany ianao antenaiko kosa fa tsy hanaraka azy hatrany an-janamasina ny alahelonao kanefa dia amina alahelo lehibe ny ilazako aminao fa raha sanatria ho avy ny andro ahasitrana n'ilay kiala tsy vaniny iny dia mahazo matoky ianao fa mbola hitondray ny lalao anay andray ahoana tsara hoe ry tsy resy dia aponja vezany ny tanjona ny safidianao hifaharana ry tsy resy tsy mba ny saininao kely akory ny fisiana ivady aman-janakao teo ampamolavolana sy teo ampanatanterahana ny falifatinao falifaty izay fantatra tsara fa eloka be vava azahoana sazenjana ny fiainana mianaka ny nataonao sorona satria dia ny fonja sisa mameno ny andro tokony ny andro sisa iainanao ionja azandrasana tsony ny ora fataperan'ny famangina ndao zany avako za ivavaka ho anareo mianaka tsy resy mivavao aho mamelany heloko ny farana teo mamelany heloko nosoratany Lota Rafalimanana novelomny Miajanirina Vantso niaraka tamin'ny Lemek Erinanto Arliva ary tahina nantenaina Roland Ramanatsonina ndray feo Anjarliva ny nana totosa